Alleloia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray raha lasana vavimalala ny amintsika amin'izao fotoana izao a. Dia faly be indray ny tenako a. Mihaona aminareo eto amin'ity androany ity ary dia fifaliana ny anonona ny fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy. Dia matoky sy mino ary havana malala fa salama tsara daholo indray tsika rehetrarehetra ary faly be mahita anareo eto androany. Dia matoky sy mino fa ifampahireto indray tsika amin'ity androany ity ary tononona amintsika rehetrarehetra ny fiadanan'ny tompo. Raha androany nao vao niaraka taminay a, dia teteny aminao hoe tsy kisendrasendra natogavanao eto e. Fa tena misy programan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao a. Ka dia maretatra amin'ny farany fa hiaraka tsika amin'ny adiny iray sasany mahery eo a. Dia avy eo tsika hiaraka ao anatin'ny vavaka. Any hoe adiny roa mahery ihany mihitsy tsika niaraka tamin'ny herin'ny androany raha tadidinareo tsara. Adiny roa sasany vao vita satria maro dia maro ny fangataham-bavaka izay tonga. Ka amin'izao fotoana izao koa ho anao izay mbola tsy mahafantatra dia fitondranam-bavaka androany. Androany tsika hitondram-bavaka izay rehetra mila fitondrana an'izany fitondranam-bavaka. Koa aza adinonareo mandefa ny fangataham-bavaka any amin'ny compte radio Aki radio. Tsy any amin'ny compte tsy any amin'ilay compte page andramoka izao a, tsy any amin'ny mampionina, tsy any amin'ny fity fa aty amin'ny radio Aki radio ny fangatahanareo ny vavaka. Alefanareo MP aty amiko a, radio Aki radio ny fangatahanareo vavaka. Dia efa misokatra izany amin'izao fotoana izao a. Dia hoentinam-bavaka rehefa avy eo izay rehetra irinareo mba entinam-bavaka. Koa dia tonga soa ary raha miaraka aminay eto ianao dia aza mihafahafa mandray anjara amin'ny resadresaka sy ny commentaire fa tsika rehetra ity fandarana ity a. Feonan'ny mpianakavin'i Jesosy a, mpianakavin'Andriamanitra ka dia mahereza ho tahin'ny tompo. Ho anareo izay fampaketo ihany koa dia arabaina anareo, arabaina manokana. Raha nabavy Marizao niditra teto voalohany androany a, dia tahin'ny tompo manokana ianao raha nabavy Marizao fa soavan'ny tompo a irotsaka tsy manapetra ho aminareo mianakavy kely ho ambinina amin'izay rehetra atao. Dia tahin'ny tompo a Marizao niditra voalohany a, fitiana narakaraka azy a, Elizabeth angamba ny tao arindrina tao a, Elizabeth, Erika, tonga soa daholy, Andoandry, ao ihany koa Angela Io, ao ihany koa i Tsiry Amboaramiel, Ajaska Patitry, Verselina, tonga soa daholy isika rehetrarehetra. Contre camaradin'i Jesosy, Olga Ranoroso, ary ty zanay de Madagasikara, Lina zany raha nabavy Lina, Lantony Irina, dia tonga soa ihany koa i Maman Valitina, Tina Rakotoary Zaka, Ajaska Patitry, Kodeinela, ravavin'ny Koda Leonie, izay itory tenin'Andriamanitra voalohany eto androany a. Teneniko eto zany hoe raha nabavy Koda Leonie a, ravavin'ny anabavy Kodeinela no hitondra antsika anaty tenin'Andriamanitra voalohany androany a. Eo amin'ny fiainana izy andray anjara eto amintsika eto a. Dia miomana sady tsika ianao izany toriteny. Tahin'ny tompo koa mampionina Geneviève Randriamananjara, Sandolany Irina, Yama, Rolianisa, Mamy Sirandry, tahin'i Jesosy a. Nabavy Mamy Soa ny anarany a, fa Mamy saozy izy. Dia tahin'ny tompo i Justine Lova, Andrina Suzelle, Bonsoir Man Nico, Sous Officialy, Berthe Sava, tonga soa daholo nareo a. Faly mahita anareo a. Tahin'ny tompo tsika tsirairay avy a. Dia maharetatra amin'ny farany a, mahereza avokoa isika tsirairay avy. Hiaraka tsika androany a. Ny ekipa iaraka amintsika eto androany dia raha nabavintsika Lina, izay zanaky raha nabavy Rantanina Marie Charline. Izy no hitondra antsika anatin'ny vavaka fanombohana androany a. Ary amitina ny tenin'Andriamanitra eto indray a, i fity a. Dia aorianan'izay a, dia hainy toriteny raha nabavy Koda Leonie tsika. Dia androany moa mamarina ny fotoana dia mampionina miaraka amin'ny fitondranam-bavaka miaraka aminareo eto androany. Aza adino a, raha misy taminareo nandefa fangataham-bavaka efa hatramin'ny omaly na tamin'ny maraina dia iangavianareo mba hamerina an'izany izao satria efa lasany ambany be an'ilay message dia manjary lasa tsy sao dia manjary tsy voavaky dia manjary malahelo nareo a, fa mba haverina alefa ilay izy izao a, azafady indrindra tompoko. Dia tahin'i Jesosy ary tsika rehetrarehetra. Andao aloha tsika ametraka izao fotoana izao am-piasan'Andriamanitra, ampanosika nabavintsika Lina na artisanay de Madagasikara hozy tsika. Dia izy nitondra antsika anatin'ny vavaka fanombohana. Dia rehefa avy eo tsika hihaino famontinana ny tonteny amin'ny teny frantsay omaly dia hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra isika
andao aloha hivavakantsika amin'izao fotoana izao a tahitoparana Pavlina anao ny fitenenana. Tahiny tompo pastera dia tahiny tompo indray tsika mianakavy a miaraka manaraka izao vavaka fiambenana izao. Dia raisiko fifaliana ho ahy mandrakariva ary havana malala ny fandraisana anjara amin'izao vavaka iarahantsika manao izao. Ka aloha ny ambon'ny fandarana ara dia manasa antsika hiary vavaka indray. Ry Jehovah Ray Masina tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Reto izay mpanomponao reto miantso anao ary mangataka anao mba hanatrika izao vavaka iarahany manao izao. Dia faly tokoa izay Jesosy, tena faly tokoa satria mbola ataonao tafahoana soamantsara eto amin'ity fandarana ity izay rehetra. N'aiza misy anay, na eto France izany, na ny Madagasikara izany, na ny Chine, na ny États-Unis, n'aiza Jesosy dia nataonao miaraka manao izao vavaka izao izahay. Izay isaorany anao lehibe ty radio, aky radio ty izay tena nafahanay miara-mivondrona toy izao. Vavaka ho an'izany radio izany izay Jesosy mba ho tantanao sy fimbinao mandrakariva. Ny tompona andraikitra dia Rado Rakotosalama mivady, pasteranay dia mangataka aminao sy ny fianakaviany rehetra mba ho raisina ho an-tanana izany mpanomponao izany Jesosy mba hitombositra hatrany an'izy mivady ireo ary ahatafita ny hafatra maro izay mbola ampitainao amin'ny alalany ho anay tsiraray avy reto. Jesosy olombelona tsy tanteraka izahay, manana ny tsy fahatanteranay sy tsy fahamendrehanay. Mamindrafo aminay Jesosy ianao mahalala ny zavatra tsy nety nataonay tsiraray avy, hifonanay eto anatrihanao izany. Mangataka anao ny rahasoanao anadio ny tenanay tsiraray avy tompo. Mba homendrika, ho tena homendrika anao tokoa izahay. Misaotra anao izahay rehefa avy nitantanao sy fimbinao ny tontolo andronay tsiraray avy reto. Dia miantso anao izay ary mbola mangataka anao indray hatreo izao vavaka iarahany manao izao. Eo izay manana anjara amin'ny toriteny, eo koa pastera Melabelatra, ny vavaka ho an'ny firenena izay tsy adinona ihany koa. Jesosy ihany fanahy masina anao ka hirotsaka aminay tsiraray avy. Fa faly izay handray ny teninao indray. Ko ampitombo fahalalana ho anay an'izany teninao izany. Ary ampitombo fahendrena ho anay mandrakariva ihany koa. Jesosy malalo, mitenena tompo fa miaino anao izahay. Mangataka ny fanahy masinao hanolo-tsainanay, hanampy anay, ahantakaranay izany hafatra tianao ampitaina aminay indray izany amin'ity anio ity. Misy namanay mba te hanatrika izao fotoana izao mbola mety any an-dalana. Jesosy tantany ny tian'izy ireo mba ho tafahoana soa aminay amin'izao fotoana izao ary mangataka ihany koa Jesosy tsy adinonay ny connexion anay sy ny fitaovana rehetra ampiasaina ahafahana mampita izany hafatra izany maneran-tany. Raisa tanana Jesosy aoka ny rahasoanao no andrakotra ny fitaovana rehetra ampiasaina eny hatramin'ny telefonanay tsiraray avy ihany koa. Raisa tanana Jesosy aoka tsy hanana hirika na hanana anjara dia kely akory satana dia voly sy miaramilana amin'izao fotoana iarahanay manao izao. Misaotra Jesosy mihaino vavaka dia voninahitra azy terany no atolotra ianao mandrakizay. Amen. Bonsoir à toutes et à tous, frères et sœurs. C'est avec grand plaisir que je vous fais aujourd'hui le résumé en français du sermon du mardi 14 décembre 2021 qui nous a été partagé par notre sœur Jodine. Le verset que nous allons lire se trouve dans Jean chapitre 14, verset 27. Jean chapitre 14, verset 27, au nom de Jésus. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Amen. Jésus ici, il dit qu'il ne donne pas comme le monde donne parce que la paix qui est dans le monde, ce n'est pas pareil que la paix que Jésus nous donne. La paix dans le monde, elle ne dure pas, elle n'est que de passage. Par exemple, sœur Jodine nous a donné un exemple. On peut croire que quand on est riche, on est en paix. Mais une personne, quand elle est riche, la plupart du temps, elle a peur qu'on lui vole sa richesse, donc elle n'est pas en paix.
Elle se préoccupe de sa richesse et elle fait tout pour protéger sa richesse. Et donc elle n'est pas en paix. Et inversement, quand quelqu'un est pauvre, c'est vrai que cette personne du coup n'a pas besoin de se préoccuper qu'on lui vole son argent, sa richesse, mais par contre cette personne aura constamment peur de ne pas trouver de repas et va s'inquiéter tous les jours du repas que cette personne va manger. Et donc la paix que ces personnes auront ne dureront pas. Mais la paix que Jésus nous donne, c'est une paix constante. Et quelqu'un qui a la paix de Jésus ne s'inquiétera jamais de quoi que ce soit. Et même si cette personne est dans les problèmes, dans la tristesse, elle garde espoir qu'elle va gagner, même dans ses problèmes, et elle garde espoir que ses problèmes et sa tristesse vont se terminer un jour. Et cette personne reste calme, quoi qu'il arrive. Par exemple, Jésus, quand il était au mariage, et qu'il n'y avait plus de vin, tout le monde a paniqué, tout le monde s'était inquiété parce que du coup, on ne pouvait plus servir les gens avec le vin. Mais Jésus, lui, il était resté calme et il a juste demandé aux autres de remplir les jarres d'eau pour les transformer en vin ensuite. Pour Salomon aussi, par exemple, tout Israël a été en paix pendant le règne de Salomon. Et donc, quand on est avec Dieu, on est en paix. Mais quand on n'est pas avec Dieu, on n'a pas sa paix. Par exemple, Job, quand Dieu a voulu tester la foi de Job et qu'il a laissé le diable agir dans sa vie et que Dieu s'est retiré pendant un moment, Job a senti qu'il n'était pas en paix. Mais si tu veux avoir de la paix constamment, pendant longtemps, tu trouveras ça en Dieu seulement. C'est que en lui qu'il y a la paix. Et retire-toi de l'endroit où tu te trouves, retire-toi de l'endroit qui te fait douter, qui te fait trembler, et va vers Dieu. Aie confiance en lui. Parce que si tu as confiance en Dieu, tu n'auras pas peur quoi qu'il arrive. Parce que tu connais Dieu, parce que tu marches avec lui, parce que tu obéis à ses commandements. Comme le dit Psaume 119, verset 165. Psaume 119, verset 165. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi et il ne leur arrive aucun malheur. Donc, si tu veux connaître Dieu, obéis à ses commandements et comme ça tu marcheras avec lui et comme ça tu le connaîtras mieux et tu auras confiance en lui et c'est là que tu auras la paix de Dieu. Voilà pour le résumé en français du sermon du mardi 14 décembre 2021. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Soratsika an'Andriamanitra ry izy mirahavavy zary fandraisana anjaranareo zany teto a. Isoratsika an'Andriamanitra zany vavaka fanomboana matsiro be nentin-dra navavitsika liana zany a. Ho tahiny tompony ianao a ary Andriamanitra maly fity a de tongava amin'ny ambony indrindra, tongava amin'ny tanjona irina de anandratra anao foana ny Andriamanitra ranavavy liana de tahiny tompo de misaotra ny fitihany koa tsika tamin'ny famitinina zay nataon'ny fity satria de manampy be deabe anay a, manampy be deabe ny olona indrindra ny olona zay tsy nahafantatra akory nefa mba mijery eto ihany nefa tsy mahafantatra akory zatra ny lesahana maly a de isorana ny fitia ny famitinana ny toloteny ary de manandratra anao foana koa ny Andriamanitra de aniraka anao hatrany aparan'ny tany izy a zanako malalako de tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra. Misaotra anareo koa mankasitraka andreo satria mifankasitrahanareo a de mahampahery a andry zareo foana iandroso lalindalina kokoa. Alléluia. De mahereza isika tsirairay avy. Andao ary tsika hiditra amin'ny heno hira tsika. Ity hira ity a de hira vokatry ny tany a izay rahantsika amin'ny telo menadahy eto amin'ny groupe eto a, efatra menadahy miaraka amin'ny tompon'ny hira moa a. De andao ary to de ampandrotsika avy hatrany a manao an'ity anankiray tsika mialohan'ny hitirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra zay rahantsika amin'ny anavavitsika Koda Leonie izay ampaherezintsika sahady satria androany izy ny toriteny voalohany a eto amintsika eto a de mahereza. Andao ary a meno finaritsika rehetrarehetra eno an'izany a hira nataon'izy telo menadahy izany. Andao ary.
Asina bisikely iny a, asiantsika bisikely iny aoriana kely ao a, tena bravo a, nareo telo menada, ranabavy Marijô, de ranada Jonathan no nitendry a, de ranabavy Jena niara-nindra tamin'izareo teo, izy telo menada, mamy, tia mankasitraka, de tahiny tompony ianareo a, de Andriamanitra amaly fity, de misy ny ohatr'izay fa mahafinaritra kely kosa anaovanareo an'ilay izy a, mino fa mba nihetsika kely ny fon'ny tompokira atao ambadimbadika atao a, maheno an'izany a vidéo a cover izay nataonareo izany ka de tahiny Jesosy, alleloia, mankasitraka tena tsara be anaovanareo an'ilay izy, feo faharoa kely ngongonina kely mihitsy ny dekony natao ambadika atao a, alleloia, gitara koa moa de efa ataon'ny rahalahy Jonathan amin'ilay tena izy ka de mitombo fahasoavana, tombozitra, tahiny Jesosy nareo rehetrarehetra, mahafinaritra be sady surprise a, ho anahy manokana aloha de tena surprise a, ilay hira de faly be de mankasitraka, tahiny Jesosy, sady mahay mihira nareo, de mahafinaritra fa de asiana tarika mpihira misy ny hira ohatr'ireny e, zay ngamba ny azo lazaina, tsika moa de olona miaina anaty hira, miaina amin'ny hira mihitsy ny eto amin'ny Ankiradio eto a, de mahafinaritra fa de bravo nareo a, Andriamanitra hitahanareo a, tsirairay avy. Zay ary ny ela, ndao tsika hiditra avy hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra, zay hoe teny nanabavintsika, Aki Choral, Aki Choral, hiditra avy hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra tsika hoe teny nanabavintsika, Koda Léonie,
to dia avy hatrany tsika dia hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra ary dia meno finaritra dia vao vita ny toroteniny dia miveloneto indray mamelabelatra ny tenin'Andriamanitra izay hoe teny anabavintsika Côte-d'Aléonie. Tahian Jesosy ary tsika rehetra hanao ny fitenenana ranabavy Côte-d'Aléonie. Tain'ny tompo pastera, tain'ny tompontsika rehetrarehetra. Dia ho resaka fifaliana ho anahy ry avy malala ho zarako tenin'Andriamanitra amintsika androany. Dia hitantsika izany ao amin'ny Jaona 3:14. Jaona 3:16. Ny soramandry dia mivaky toy izao. Niresaka Jesosy tamin'ny Nikodemosy. Vakitsika izany ilay teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Amen. Fa araka izany tenin'Andriamanitra izany no ry hava malala dia voambara fa omen'Andriamanitra antsika olombelona Jesosy Kristy dia tsy nataony ho an'ny mpanankarena ihany fa na koa hoe ho an'ny mahantra irery ihany, fa ho an'olona rehetrarehetra izay mino no nandefasina n'Andriamanitra ny Jesosy Kristy. Omboana teo amin'ny azo fijaliana mba ho famelany ny azontsika sy mba handovatsika ny fiainana mandrakizay izay toerantsika any an-danitra. Tsy hoe natolotr'Andriamanitra famelan-keloka fotsiny antsika ry hava malala fa tiany atao zanaka koa antsika. Amen. Eny, na dia mahantra sy fadiran'ovaka mino dia tonga ny zanany. Noho izany ry hava malala dia natao asy anao ry hava malala ny famonjena izay vitan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Ka noho izany aho dia manasa anao izay mbola tsy manana azy mba handray azy ho toko sy mpamonjy anao. Satria raha hiala eto amin'izao tontolo izao atsika dia very raha tsy mandray an'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy atsika. Ary voadina izany rany izany izay nalatsany teo amin'ny hazo fijaliana. Mba hananana mariny antsika ho tonga sy zanak'Andriamanitra. Dia izay ry havana ny tenin'Andriamanitra nozaraiko tamintsika androany. Dia raha mbola tsy manana izany dingana izany ianao dia mbola fotoanana izao. Ary mbola tsy tara. Raha mbola velona ianao dia famindrampon'Andriamanitra no mahavelona dia ireso Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy sy fiainanao. Dia andova ilay fiainana mandrakizay izay efa nomanina ho antsika raha maneky ianao androany. Dia misaotra antsika rehetra ny eny toroteny izany dia voninahitra ny ho an'ny Andriamanitra irery ihany. Fiadanana kosa no antsika ny olombelona. Alleluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Nareo mahita paty matsiro salonina? 3 minitra dia masaka, 3 minitra dia masaka. Fa tena 3 minitra dia masaka ny toroteny ranabavintsika Côte-d'Aléonie. Ilay manao an'ilay toroteny izy dia niazy ngamba ny toroteny fohy indrindra teto hatramin'izay fa ny antsika tsy ny halava ny toroteny ny zava-dehibe fa voarainao ve ilay toroteny sa tsy voarainao. Inona ny voarainao tao anatin'ilay toroteny. Alléluia. Ataovy ity mipaty matsiro salonina ny mahavoky antsika. Atovotrombo ilay ketrehana tapakandro ihany. Fa reny natao hoe toroteny fohy fa izay ny zavatra tiany tenenina, izay ny afatra tiany ampitaina, dia izay no nampitaina. Ary alao lavitra mihaino toroteny fohy. Toy izay lavabe miodikodina nefa izay ihany no tiana ho tenenina. Ka dia isaorantsika azy izany ho tahin'ny tompony ianao ranabavy Côte-d'Aléonie. Tsy toroteninao farany iny fa toroteninao voalohany ary dia sokatra ho anao ny sehatra eto amin'ny fandarin'Andramaka izao eto am-bavaka fiambenana dia efa ao anatin'ny isan'ny olona
anaty listany mitory-teny indray no me mitomby any isy mitory-teny eto amintsika eto dia ampahirezintsika izy satria dia ny tory-teny tsy mora ny manao an'ireny tsy mora ny manao an'ireny fa nataony halleloia nomban'Andriamanitra izy nanao an'ireny ka dia misaotra anareo mankasitraka azy halleloia fa dia mety moa ny tory-teny alefa aminay aloha dia nonay dia hoe mety ve dia mety dia rehefa ka matoa na rehefa dia mety halleloia ka dia mahery za dia misaotra anareo rehetrarehetra mankasitraka anazy ihany koa satria mahampahery azy ireny teninareo ireny tsika moa dia izay foana ny antsika eto hoe tsika dia mifampahery foana ny ataontsika eto mifampahery amin'ny ankizy foana ny ataontsika eto izay rehetra mandroso dia ampaherezina satria zava-dehibe ny fampaherezana halleloia dia mahereza tahiny tompo dia tongava amin'ny ambony indrindra raha nabavy Kôdaleonia dia fahalery zao ny ravavinao ambadimbadika hoe Kôde Nella sa Neli moa izy teo mihaino teninao dia mahereza hatrany hoy ny tenin'Andriamanitra hoe Jaona 7 andininy 2:40 fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay izany ny endriky ny fitiavan'Andriamanitra rehefa tenenina hoe tahaka izao no nitiavana dia misy endrika amin'izay izany hoe nanam-potrana hoe ohatry ny ahoana marina no nitiavanao an'iny olona iny rehefa maneho fitiavana ny olon-tiny ny olona anankiray samy manana ny fomba anehoany an'izany tena noho ny fitiavana an'ilay vadiny dia tena nividana ny trano noho ny fitiavana an'ilay vadiny dia nividana ny fiarakodia noho ny fitiavana an'ilay vadiny dia nataony tatouage ny tatoueny eto amin'ny tanany ohatra na eto amin'ny tratra ny sarin'ilay vadiny nareo fa zany be dia be ohatra zany hoe za zany ohatra tiako mampionina dia anehoako hoe tiako izy dia sariny mampiona ilay amin'ny CD-any iny ohatra tatoueko eto amin'ny tratrako eto ohatra samy manana ny fomba fanehoany an'izany tadidiko mihitsy namako izay teny ilay vehivavy be izy dia zao mba fangatahana tamin'ny vehivavy aty anay ianao dia ato amin'ny atokato sorato ny anarako ohatra ny tsy teo ilay vehivavy nakany ampanao tatouage dia ny tatouenao tao anaran'ilay namako nefa iza zao ilay namako toetra tsy niaraka kory ary zareo mehezan'ilay namako fotsiny izy avy eo nampalahelo ihany izay zavatra izay tantara izay samy manana ny fanehoany fitiavany fa toy izao no nitiavany dia samy mitantara eo ny olona samy mitantara ny fomba nitiavany teo ny an'Andriamanitra dia izay ny proof ny fomba nanehoany ny fitiavany antsika dia tsy tamin'ny alalan'ny teny tsy tamin'ny alalan'ny teny hoe tiako ianao fa hetsika ny nataon'Andriamanitra toy izao ny fitiavana an'Andriamanitra antsika izao tontolo izao izany tsika rehetrarehetra maneran-tany izay rehetrarehetra miaina teto amin'ity tany ity dia nahazo cadeau anankiray nitovy tsisy tombo sy ala nomeny ny zanan'ilay tokana Jesosy tsy nanan-janaka roa Andriamanitra fa tokana ilay Andriamanitra telo izay iray ao an-danitra tao tamin'ny andro ny famoronana andeha isika hanao olona tahaka antsika manana endritsika izy alentsika Andriamanitra iray niresaka tamin'ny zanany ary niresaka tamin'ny fanahy nomena tsy mba hoe nampindramina tsy mba hoe nampindramina fa nomen'Andriamanitra antsika halleloia zany hoe nahazo cadeau zany tsika rehetrarehetra reto nahazo cadeau mahafinaritra cadeau tsy manam-paharoa satria tena aina nomena antsika tsy haiko nareo efa nahita aty andafy aty dia misy fomba fataon'ny vazaha ohatran'izao tsy haiko nefa tonga any Madagasikara koa ty fomba ity na tsy mbola tonga indrindra rehefa fetifety
rehefa farafaran'ny taona ohatr'izao sy fetin'ny krismasy, tsika moa dia tsy mankalaza krismasy fa zay tsy mahalala, sao dia kivonareo amin'izany fa tsika tsy mankalaza an'ireny. Alleloia. Dia mety misy olona taitra be zao maheno an'izany fa isa-taona efa taona hatramin'ny isian'ity fandaran'ity dia tsy manentana antsika hankalaza an'izany satria tsy fety kristianina ary tsisy idiran'ny noely mihitsy ao anatin'ny baiboly ao. Ataoko tsezatseza tsy haritra ety tsefatsefany ety satria tsy haiko na fotoana anaovana isa-taona anaovana fampianarana izay mivady. Mahafinaritra be mety ny j'adore miakatra. Eo aloha dia mangina ny réaction satria ay ve zany eto e. Fa izao rehefa fotoana ohatr'izao dia rehefa ambadiky ny krismasy na ambadiky ny taom-baovao dia be ny Naël zao ny hitako nanao j'adore iny dia iza koa ireny Gisèle dia Sandola dia izy avy ireny nanao j'adore be ireny. Fa nangina aloha j'adore teo taitra be nareo e. Mbola hazavaina anareo fa tsisy voalaza ao anatin'ny baiboly ny zavatra ataon'ny olona rehefa 25 décembre ireny raha olona dia tsy ataontsika ireny. Alleloia. Dia izao fomba ny olona te-handafy mivarotra cadeau izy manomboka 26 décembre na manomboka 1er janvier satria misy olona manome cadeau dia iny cadeau iny tsy tiany na tsy mety aminazy dia amidiny. Za zany tena rehefa mety an'ireny dia ozy mampalahelo ihany izany za ry havana malala manentana antsika aza raha misy manome cadeau anao dia aza midy azo omena olona fa iny olona iny nijery an'iny cadeau anao iny ny sahirana izy nijery an'iny ary tena mieritreritra mihitsy izy hoe tianao iny za tadidiko tamin'indray andro tamin'izaho mbola kely nisy nanome cadeau zay dia tsy tiako ilay cadeau tsy tao anatin'ny eritreritra dia nahatsioko ilay cadeau efa lehibe nanenina mihitsy indry ny fahasahiranan'iny olona iny nitady an'izany cadeau zany ry havana tahaka ny ahoana ary izy dia tena tamin'ny fonina nomezana ianao an'iny ary izy tena mieritreritra tena tianao iny izy mieritreritra tena mety taminao iny dia aza midy aza manoatra ny vazava ny vazaha tsy mitotaly an'izany fa misy fitiavana ao ambadika izany misy fitiavana. Alleluia. Misy fitiavana izay zao hatramin'izao mandraky ny androany mbola tsy fantatra avana mbola tsy mipoitra mihitsy ilay olona nanome an'izy ity. Tadinareo ity zavatra ity zavatra ity izy samy meanay tamin'ny fahatelo taonan'ny Akiradio tamin'ny fahatelo taona teo nisy nandefa n'ity aminay dia raha mijery eto ny tompony izy ity dia ianao ilay nandefa n'izy ity efa nentina iambavaka tena nivavahana ary tena hoe tenenay Jesosy zay tsy mahavita mamaly an'izany izany satria tsy fantatra akory ary ilay olona fa ianao mahafantatra iza iny olona iny. Alleloia. Hitanao ireny zavatra ireny zao sarobidy ireny sady saropady dia ireny tsy amidy ary tsy omeny olona ilay olona nanome an'io zao sahirana ery faharoa taona faharoa taona ary fahatelo taona no soratan'ilay olona eto ary mampionona 2018-2021 aday tokony roa taona marina. Ny tiako lazaina dia izao ny olona omena cadeau dia iny cadeau iny amidiny fa io efa ela be nisy nanao tamin'ny andron'i Jesosy dia efa nisy nanao zany. Jesosy ny cadeau ngeza be tsy nety tamin'ny olona. Andriamanitra nanolotra fitiavana mety hoe zany préparation an'Andriamanitra ny préparen'Andriamanitra zany cadeau omenantsika izany hoe Jesosy zanan'ilay tokana omenantsika dia nomanin'Andriamanitra ange zany fa inona nataon'ny olona natongavany ny ela tena midin'ny olona tamin'le bon point raha amin'izao tsika miteny izao
tsara be le cadeau iny a izy ty avy tamin'olona misy sarina menakavy kely a de famantaranandro verification anareo zay namena izy ty a tahiny Jesosy anenao izy moa tsy niteny misy kely olona tsisy anarana le valopona nome tsisy inona fa de nomeny fotsiny a de Andriamanitra lefa mahita anazy alleloia de nampalahelo a fa mpanamidin'ny olona koa ny cadeau zay nomen'Andriamanitra rehefa mijeritsika any amin'ny Jaune matitoko fahavita amby roapolo jereo tsara nge tsy nety tamin'ny olona ny cadeau de mba namidiny ihany koa ozy ny olona rehefa mivarotra andreny amin'ny any cadeau mbola tsy naovana mihitsy ty a na mbola tsy nampiasaina mihitsy a fa amidiko fa tsy mety aminahako tsy goako tsy pointurako tsy couleurako izy ny olona de amidin'ny olona za raha misy manome zavatra na pointurako na tsy na tery iny anaovako iny loha malalaka iny kakiraro de asiko faux semelle satria nomena anahy alleloia nisahirana iny olo iny anisy fitiavana tao ambadika iny za manavatra ro aza aza midy zany ny cadeau a aza midy zany aza manao zay ataon'ny vazaha de mety akory matitoko fahavita amby roapolo andiny fahinina amby folo rehefa nitsaraina Jesosy ry havana malala le cadeau tonga teo amin'ny olona ny cadeau a fa ny lavin'ny olona aloha ny cadeau lavin'ny olona ny cadeau ary ohatra hoe midefasan'ny olona cadeau zavatra vitsivitsy ianao ohatra hoe boaty anankiray a misy zavatra mahasoa de misy zavatra mahafinaritra misy chocolat misy bonbon misy zavatra ihany koa mahasoa ny fahasalamana de inona nataon'ny olona ny bonbon sy ny chocolat ihany no hoaniny fa le boaty misy ny ambony zavatra rehetra satria Jesosy nge tsy hoe tsy tian'ny olona Jesosy nge tsy hoe tonga de tsisy ny raraha nanaraka an' Jesosy daholo ny olona fa zao ny zavatra tena mahavariana any amin'ny Jaune matitoko fahavita amby roapolo matitoko fahavita amby roapolo andininy fa enina amby folo matitoko fito amby roapolo andininy fa enina amby folo ndraiky efa kitsika any andininy fa dimy amby folo ary amin'aran'ny Jesosy ary itsaky ny toka ny andro firavoravoana fanaon'ny gouvernement de mandefa mpifarotra anankiray ho an'ny vahoaka araka izay tiany araka izay tiany zay tiany ny vahoaka zany andiny fa amby folo ary tamin'izany de nisy mpifatotra malaza atao hoe Barabasy ko noho ny tafangona atao ny olona de ho Pilato taminy iza moa ny tianareo alefako anareo Barabasy sa Jesosy zay atao hoe Kristy fa fantany fa fialonana nanolorandreo azy ary raha mipetraka teo amin'ny fitsarana izy de ny vadiny de aniraka keo aminy ka ny hoe aza manao ninina amin'izany lehilahy marina zany fa nampahory aby ihany na ny fitsako azy tamin'ny maraina ary ny lohan'ny mpisorona mba amin'ny olona nitaona ny vahoaka mba hangataka amin'ny Barabasy ary hamono an'i Jesosy eto zany a tian'ny olona ihany le cadeau niraisin'ny olona ihany le cadeau niraisin'ny olona ny tsara atao anatin'io boaty io bonbon sy ny chocolat raisin'ny olona tena nohaniny olona ny fanasitranana avy amin'i Jesosy nohaniny olona ny fahagagana avy amin'i Jesosy nohaniny olona ny fanasitranana sy ny fitahiana sy ny sisa sy zava-rehetra tao amin'i Jesosy tsy hoe tsy tian'ny olona Jesosy fa tsy nitazomin'ny olona izy fa tsy tazomin'ny olona ny cadeau vao vita ny fety ohatra de amidin'ny olona haingony io fotsiny iny cadeau iny de amidy avy eo
teny mbola anaty baoritra. Alleloia. Teny mbola anaty baoritra dia amidy so de tsy lafo amin'ny vidiny tokony ho izy. Fa teto ary alohan'ny mpisorona dia mba milolona ny taonany vahoaka mba hangataka amin'ny Barabasy ary hamono an Jesosy. Fa ny governorana malaka tamin'ny hoe iza moa amin'izy roalahy no tianareo alefako anareo tsy le manao lavanty zany. Iza moa aminareo? Iza ny tianareo alefako aminareo? Dia hoy izy Barabasy. Hoy Pilato taminy ahoana kosa ny ataoko amin'ny Jesosy izay atao hoe Kristy? Dia hoy izy rehetra aoka homboana amin'ny hazo fijaliana izy. Mampalahelo koa zany misy fity zany. Misy manome cadeau anao dia avy eo anniversaire-ko. Nanome cadeau olona dia iny ihany nalevany. Mba tsy mety kosa zany. Ary tsy tadidiny koa angamba hoe avy taminao iny fa sendra hitany teo dia iny ny raisiny. Le ohatra n'izany zay tamin'ny mbola kely mifanome carte kely ho an'ny tamin'izany mbola kely dia mba manadaladala kely ankizivavy. Izy ankizivavy zay manome carte postale anahako. Dia ohatsa mihitsy mifoky tamin'izany fa ny carte postale omeny anahy misy gaoma foana. Dia eo amin'ilay anarana ny gaoma iny. Dia soratana hoe fitetatetaka kely hoe rado. Dia mahazo carte postale foana carte postale ohatra ny mety nomeny ny dadany mamany taloha tsy fantatro izay. Dia gaoma iny fotsiny hoe rado hohaniny any ambany. Fa nahazo carte postale fa nalahelo ahy. Izy dia fantatra hoe tena tsy milamina ity fa niraisina satria. Alleloia. Mbola kely tamin'izany. Fa tsy mety kosa izany. Izany andranam-bavy misy fity izany. Nefa Jesosy ravana dia tsy nilain'ny olona teto. Nefa cadeau nomen'Andriamanitra. Misy Andriamanitra hoe satria tiako nareo dia tia omeko anareo. Dia izy ny olona hoe aiza ty jerena? Tena ohatrany tsy mety ozy ny olona. Aleonay Barabasy. Iza moa Barabasy? Barabasy nge ravana Jolay. Ary Barabasy tsy hoe Jolay fotsiny fa nampahory. Tena nampahory. Nisy fanoharana nataon'i Jesosy misy an'ilay lehilahy le nisy nandroba, le nisy nikapoka, nisy nanendaka teo amin'ilay lalana midina avy any Jerosalema. Dia mandalo eo amin'ilay toerana kizokizo. Dia nendahany Jolay teo izy. Dia nandalo ny lehilahy anankiray mpisorona. Dia nijery fotsiny dia nandalo ny Levita dia nijery fotsiny fa nandalo ny Samaritana tsara ilay Samaritana anankiray. Dia ilay nampiakatra azy teo ambonin'ny bibiny teo ambonin'ny borikiny dia ilay nitsabo azy dia nanatitra azy tany amin'ny trano fitsaboana. Dia voalazan'ny mpandinika nge fa Barabasy ny mpanendaka eo amin'ny toerana io. Zany hoe iza moa zany Barabasy? Barabasy nge ravana ka tena fahavalom-bahoaka. Ary Barabasy dia mpampahory an'ireo olona ireo. Barabasy tokony nifalian'ny olona ireo vao fatotra Barabasy eo amin'ny fonja. Tokony nifalian'ny olona. Fa Barabasy nasian'ny olona nafo. Ohatrany mamiteny hoe mba hamoay olona mono anay, mba hamoay olona mpahory anay. Nefa Jesosy ravana ny teny amin'ny Jaona, nakeo vakitsika ny Jaona. Jaona 10. Izany no navalin'ny olona amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Palahelo Andriamanitra. Jaona 10:10 manao hoe hoy Jesosy hoe ny mpangalatra tsy avy raha tsy hangalatra sy hamono ary handringana. Izany hoe ilay Barabasy rehefa tsy ao am-ponja dia inona avy ny ataony satria izy mpangalatra. Mangalatra dia mamono dia mandringana. Dia reto olona reto voalatra, voavono dia voaringana.
nefa ny jesosy mifanohatra am'izay mihitsy ny toy ianao de manao hoe nefa ozy izy jesosy a za avy mba hanana ny fiainana tena hoe manana fiainana ny olona zany rehefa tonga jesosy sady manana be deaibe tsy fiainana ihany ny anana ny be deaibe fa manana ny zavatra be deaibe nefa ny mpangalatra iny nataony zay tsy anananao nininina alainy daholo zay anao rehetra zany ange fa zao ry havako a mbola tsy tian'ny olona ihany le cadeau mena cadeau zany tsika mba ananantsika fiainana ananantsika fiainana mahafinaritra ananantsika zavatra be deaibe ananantsika ny ampy fa ozy ny hoe alao ihany le mpangalatra le mpandringana le mpamono any le cadeau anao Andriamanitra tsy tianay nefa Andriamanitra de niteny ny olona angery avana nieritreritra hoe ary averiko foana fa ry Jodasy anisan'ny olona diso fanantenana tamin'ity Jesosy tompontsika ity hoe Jesosy ve de avy any an-danitra de ohatr' zao ve fiainako miaraka amin'ny Jesosy nieritreritra hipetraka anaty lampasoa nieritreritra tena hoe tena reny le tena manam-boninahitra eny an-dalana tsy misy ohatrany tsy naboziny Jodasy fa voatsiratsira Jesosy eny an-dalana eny ataon'olona tsinitsinina Jesosy toy Jodasy ohatrany tsy mety ty diso fanantenana diso lalana ozy ny olona hoe mba ty ve Andriamanitra mba cadeau nomenao ah ka tsy nenon'ny olona ny tenin'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra nke ny teny toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao toy izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy hisy ho very ho le olona niara-bavaka tamiko izay tamin'ilay zay taloha nandalo ady tao anaty fahantrana be izy aloha de avy eo nitahin'ny tompo lasa be kibo de nandalo ady am'izay ndray andro tadidiko ny teniny tsy zao no mifanarahana Andriamanitra ny tenenina izy a tena ohatry ny tena niova tsy zao no mifanarahana izy gaga be hoe inona moa zany ny fanarahan'Andriamanitra tamintsika e Andriamanitra hoe nifanaraka anao contrat tamintsika hoe rehefa mandray an' Jesosy ianao de ho miliardera na rehefa mandray an' Jesosy ianao de tsy misy oatra anao ho le rahalahy anankiray zay za ozy izy tena tezitra am' Jesosy azo mbola tsy anasan'Andriamanitra mihitsy aloha fa mbola miady kely zay sy Jesosy fa satria maninona nanantena ho lasa minisitra io rahalahy io tamin'izay nisy fanovana gouvernemanta tamin'izany de ny anarany efa somary nandehandeha sisitany hoe ho lasa minisitra izy de efa nivonona be mihitsy izy ho minisitra fa tsy minisitra tamiko tezitra be izy mba mitory-tena ianao mihitsy za tsy afaka mitory-tena zany aloha izy izy fa ahoana za mbola tsy manao san'Andriamanitra mihitsy ozy izy zao mbola mifanenjana kely zay Jesosy mbola miady kely zay Jesosy ozy izy tezitra be izy satria tsy lasa minisitra ry havana Andriamanitra ka mifanaraka tamintsika an'izany hoe tsy lasa filoham-pirenena tsy lasa minisitra Andriamanitra ka mifanaraka taminao zany mba hanananao mba tsy ahatonga anao ho very na tongavan'i Jesosy fa tsy ny ahatonga anao ho minisitra tena teneniko anao zany aza diso fanantenana amin'ny fivavahana ianao tsisy mifanaraka tamintsika tamin'izany de toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao meny an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana mba ho lasa miliardera daholo mba ho lasa minisitra sy depute sy filoham-pirenena daholo tsy ry havana vakio ny tenin'Andriamanitra Jaona 3 andiny 5:20 de izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao zao ny endriky ny fitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao misy zany nge ry havana ka dingana sarotra nge zany ry havana fa tsika andray mandray an'izy de zany zavatra kely ohatra hoe zavatra tsipitsipi fotsiny zao ny tiavan'Andriamanitra nge misy Jesosy tsy ry havana toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao jerena ohatra misy zanan'ilay tokana nomeny ny zanan'ilay tokana haleloha tana Jesosy Jesosy hoe Eli lama sabachthani eo ambony hazo fijaliana miantso san'Andriamanitra Eli lama sabachthani
any hoe raha eo nahoanany de mahafoy hainao fa tena nafon'Andriamanitra ka tena nafon'Andriamanitra ianao Jesosy tena tsy nihainao Andriamanitra narary nge ry havana Jesosy teo ambony hazo fijaliana Eli Eli lama sabakitany Eli zany a Jehova ny antsoina tsika mietrera ty zao ny tevan'Andriamanitra tontolo zao meny zany natokana fa dingana ngeza be zany ry havana nomeny tao an-danitra tao nge ry havana ka tena nisy fifamihinana tena anaka ndana oziko Jesosy hoe ekeko aoka ny sitraponao mitateraka hidina ako midina ny atranonomby ianao a eno a hidina te vonjenao daholo tsisy avelanao very ary tsisy lavinao na de ray aza eny ray eo na ny ondriko na ny ondry hafa eno a atao ho kapohany ianao a ho fatsiany ianao ho faty ange ianao a fandana ho izy Andriamanitra fa tiako reo olo reo tiako reo zao tontolo zao satria maninona hozy izy Jesosy menao andreo satria maninona mba tsy ho very reo mba tsy ho very tsika rehetrarehetra ary mahavariny mampalahelo fa be deabe ny very be deabe ny very satria maninona satria ny olona de nanakalo an Jesosy alohan'ny olona Barabazy ry havana raha safidiananao ny olona misy baiboly eto misy toka sisigara eto misy fotoana ahafahana tsy manao ninina inona nomenao ny olona misy baly eto na fiarahana misotrosotro sy zoma manifika sa misy fotoam-bavaka eto de zao ry havana mandeha ho azy ny olona mijery kely atsany halleloia man alao ato Barabazy inona ny ataony nitoka amitsika ny ataony nitoka amitsika de zao mangalatra ny volantsika izy mamono atsika izy amin'ny alalan'ny aretana mandringana atsika za ry havana de efa nahita fianakaviana ray manontolo ringan'ny toka tsisy miangana tsy hoe toka daholo nafaty azy ny sasany mamy toka be de voadonan'ny lamasinina de maty ny sasany mamy tapina tsy mifo ny sasany mahatra fadirany novana na mono tena farana tsy navelona mpadezany toka fa alohan'ny olona Barabazy zany tianareo Barabazy ary tsika rehetra hoe taky zany daholo tsy nandray le izy le fitiavan'Andriamanitra firy taona ianao vao nandray an'le fitiavan'Andriamanitra za 5 taona amin'ny volana Marsa nandray tena nandray raisiko le cadeau saotra Andriamanitra novoaiko tao anatin'le papier cadeau nisy baoritra ary tsy mahafinaritra daholo ny tao fa misy ny mahasoa ary nefa tena fiainana de Jesosy Kristy lay zaraiko aminao androany halleloia Barabazy no fidin'ny olona ary mahavarina fa zavatra mahapotika daholo no fidin'ny olona ary fidina lafo ohatry na vidina whisky zao lafo nge ry havana ny whisky fa misisika ny olona hividy whisky tomany mihitsy taloha hoe réveillon zany ianao na mandeha fetifety ka tsisy black label double black red label nefa lafo nefa inany ataon'iny mandoro ny tova rehetrarehetra mandoro mainy tova rehetrarehetra de mitarika aretina vo midinao aloha iny de efa mampijaly mandringana mamono fa ianao koa mahazo an'iny de mandringana mamono ny any tokantranonao tsisy maminy tsisy fiainana nefa Jesosy nampanantena za ame anareo fiainana nge de ame anareo be de be fa tsy nilain'ny olona namidin'ny olona ny cadeau ry havako za androany ty teny aminao aza midinao ny orakoraka misy ny olona ny amin'ny Lukany ohatrany tsy le olona ny orakoraka tele hoe hosana amin'ny avo indriny efa nandalo Jesosy raha Luka 13:20
rehetra ny antso mafy de nyretina anao hoe vono io ka Barabasy alefa ho anay. Le mpagnome fiainana ny vonoina fa le mpamono na voaka. Ary zao de tsy nanana fiainana reo olona rehetrrehetra eo very daholo. Ninona zavatra nataon'ireo very daholo. Reo olona niorakorako reo very daholo reo. Satria maninona? Satria tsy nandray. Fa zay nandray an' Jesosy de tsy very manana fiainana mandrakizay. Jesosy ny teny fa any amin'ny Jaona 1:25 zany lalana sy fahamarinana ary fiainana izy ary tsy misy makany amin'ray afa-tsy amin'ny alalako. Very makany amin'ray zany nge makany an-danitra, makany amin'ray zany nge voavonjy any amin'ny fiainana mandrakizay. Ireo tonga de very daholo reo satria naninona? Tsy nifidy an' Jesosy fa nifidy an' Barabasy. Nefa Jesosy tonga teo cadeau de tsisy nanana fiainana mandrakizay. Satria naninona? Tsisy nanana fiainana mandrakizay satria tsy nandray an'ilay fitiavan'Andriamanitra. Androany tonga mandalo eo aminao raha androany ianao vao tonga eto. Alleloia. Raha androany ianao vao tonga eto mandalo eo aminao ny fitiavan'Andriamanitra androany. Misy cadeau mandalo eo aminao androany. Ho raisinao ve ny cadeau? Ho raisinao ve ny cadeau sa ho amidinao? Tsy angery havana ka tena teneniko anao fa tokony nofinofy zany itsika voavony zany. Nofinofy zany za tena teneniko anao. Tsisy nizaniza nanana afaka ny teny atsika an'izany itsika rehetra ka ho voavony zany. Ny fanapahan-kevitrao. Alleloia. Ary mbola afaka miova ny fanapahan-kevitrao. Satria maninona? Satria mbola toy mandefa an'le cadeau Andriamanitra zao. Mbola mizara cadeau izy. Toy izao ny tiavako. Tiavan'Andriamanitra zao tontolo zao. Nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy hisy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Fiainana mandrakizay ho avy. Fa ny fanapahan-kevitrao ny handray an'io de ataonao amin'izao. Alleloia. Hoy izy rana bavy Côte d'Aleonite hoe tsy ho an'ny manan-karena ihany. Aiza ny le amin'ny mantra? Raha mampanan-karena ihany ny afaka mandray an' Jesosy, fa ianao anatin'ny fahantrano io raisy Jesosy. Fa ankoatra ny fiainana mandrakizay de Andriamanitra, Jesosy manteny fa za avy mba hanana ny fiainana de hanana ny be dia be. Fiainana efa hanananao fa ambogadiny koa ny zavatra ameny anao, ny zavatra anao be dia be. Ho tain'Andriamanitra itsika tsirairay avy za miny fa voarainao ny afatra androany raisy Jesosy. Tsy voavonjy ianao raha tsy mandray an' Jesosy. Ary ny amanokana ny rehefa nesaka tamina jiosy zay de mezany ty an' Jesosy sady tsy mavantatra tsy fantatrareo marina Jesosy zany ke izy tsizatsisy zany fa filôzôfy tena nanararoatra tena naka olona hozy fotsiny amantsy anazy zao fotsiny izy rehefa tsy tianareo de omeo anay efa tianay. Alleloia. Omeo anay efa tianay. Zao ianao mantsy anazy tsy fantatrao mihitsy fa za io Jesosy ataonao tsinitsiny io zao ny ainga atao an-tranoko nivavaka ny antso ny anaran'izy io olona kozay anareo nge ho izy fa tsy ndrarahinareo. Alao anay ho ary efa tsy tianareo. Alao anay nandondonina tany amin'ny azy izy fa tsy tsy ny tany tsy nandray azy fa ianao androany tonga eo aminao androany ny cadeau. Iny Jesosy tonga nomen'Andriamanitra. Raisinao izy androany sa tsy raisinao? Raisinao izy de hanana fiainana ianao. Hanana fiainana ianao. Zay mihitsy zavatra tenenana iny décoder ny sifran'Andriamanitra fotsiny hono Jesosy. De nareo tany Jesosy rehefa nahiny décoder zany ray havana. Hitanao ny mandray an' Jesosy zany tena mandray.
dia raiso tompo sy mpamonjy ny fiainanao izy zay masiny hoe ahoana ary ny ataoko mba andraisana an' jesosy zany raisiko ahoana sokavo ny fonao dia tsy avy jesosy mitoera atao poko ianao oka ianao ho velona atao anatiko jesosy inona jesosy ny tianao dia ataoko halleloia zay tianao dia ataoko za hanaraka anao za hivavaka aminao zao tatsika ty raha mahafinaritra be ty hoe jesosy nandalo nandondona tany amin'ny varavarany jiosy tany izy tsisy namoa ilay sinina ny lana ianao mbola ho avy ny mesia tena izy ny jiosy mantsy zao miandro mesia mbola tena izy dia tsika io mesia atsika dia tany izy tsisy namoa tany dia nandondona ty amin'ny fotsika dia io fa mivoaitsika izy anjaranao mamoa azy androany tadio fa fahasoavan'Andriamanitra io ianao hoe isika hoe tsika hono mba ho any an-danitra zany fahasoavan'Andriamanitra zany raha mbola tsy hainao ka androany dia ataontsika tiry ty dia anatin'ny tiry ty anao manontany mihitsy hoe za ve mendrika an'izany jesosy za ve jesosy tena move za tena mendrika an'izany idiranao zany mendrika andray an'izany katao za ve izasy ianao ho tahiny tompany antsika tsara avy raiso jesosy eo amin'ny fiainanao ahoana zany izy zantsika dia hiditra amin'ny fitonanam-bavaka any amin'ny MPN radio Rakotosalama ianao mangataka vavaka radio aky radio MPN fangatam-bavaka teo amin'ny azy izy reo tsy nentina andray dia aleo ny nandeha nitady toerakafo indray halleloia za ve jesosy mba anisan'izany angoraka jesosy nahitany fahantrahanao ry havana nidina hitady ilay nani jesosy tonga teo amin'ny azy izy fa reo tsy nentina andray azy nalohan'ny olona barabasy tamin'izany fotoan'izany alony nandeha nitady teto amin'ny fandarana ramoka izao sotra jesosy antanio ny tenanao hoe za ve jesosy anisan'izany za ve jesosy mba anisan'izany nitediavinao zany jesosy hitany jesosy nge mifijalianao tsy nisy azy nalony namony ainy ho atsika asianao tsy ny raisiny azy izy fa atsika nentina andray kosa
Alléluia. Allez, miarabantsika rehetrarehetra izao takaribo izao indray ato anatin'ny fandarana fitondranam-bavaka isika dia misoratsika n'Andriamanitra ny fahatanterahany fotoana ny toriteny izay nenontsika teto androany. Farantsika an' Jesosy satria mandraky tia ny androany dia mbola tsy mitsahatra ny antsoantso, mbola miantso antsika foana Andriamanitra. Ary tena marina araka ny teninay foana manao hoe isika ny tena tokony hanararoatra ry havana malala. Mahagaga ny olona maniratsira tsy mirarahan'Andriamanitra, fa ny tena marina tsika ny tena tokony hazakazaka, tsika ny tena tokony hisisika sy hitady satria tsika no mila. Ny Jesosy efa vita raha niaritra n'izany zavatra rehetra izany izy, efa vita ny azy. Lalana tsy maintsy lalovany reny. Mafy ny nahazo azy ary tena hoe miaina tanatina fijaliana na monjena azy na monjena anao. Fa ny azy ry havana efa vita. Fa ny ataony sisa mandraky tia ny androany dia mbola tsy mitsatra miantso azy rehetra mbola te anatona sy te ho vonjena izy. Jesosy efa misandratra, Jesosy efa tsy mijaly intsony izy izao ary tsy misy fotoana ry havana malala. Betsaka ny olona miteny hoe mitomany Jesosy mahita ny olona manota, mitomany Jesosy mahita ny olona hoe milona ao anatina fahotana. Fa za manokana ry havana tsy dia resy lahatra amin'izay Jesosy dia mivavaka ao antsika. Jesosy ao an-danitra ao tena tia antsika tsirairay avy. Fa ny fijaliana Jesosy dia efa tapitra teo ambony azy fijaliana. Tapitra tamin'izy nitsangana tamin'ny maty ry havana malala. Fa anjaran'ny olona sisa no mandray na tsy mandray. Ary raha Jesosy ny tomany amin'ny fahorian'ny olona eto amin'ny fahadalan'ny olona eto amin'ity tany ity dia ohatran'ny tehiteny hoe Jesosy tsy misy fiadanana koa izany eo an-danitra fa mbola Jesosy ory sy be ranomaso sy hijaly no fahotan'ny olona. Fa efa tapitra ny fijalian'i Jesosy ry havana. Efa avy nijaly izy, efa avy nivonoana, efa avy niaritra, efa avy nikapohana, noraina sy nolatsaina sy nataony zavatra rehetra izy. Fa amin'izao izy efa tsy izany intsony. Efa tsy izany intsony. Ny anjarantsika sisa dia manatontsika, manaiky ny zavatra nataony, manaiky ny famonjena nomeny araka ny toritentsika teo hoe izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Ny tiavin'Andriamanitra tsika, notiavintsika, notiaviny ity izao tontolo izao ity. Fa izao tontolo izao tsy manaiky ho tia azy. Fa ianao raha tonga eto androany mba ho tia azy koa fe ianao. Jesosy tena tia anao. Ary ny fitiavan'i Jesosy anao tsy vao izao. Fa izy efa nanolotra ny ainy vao nanomboka niala tany an-danitra izy nidina tetỳ teraka tao an-tranomby dia efa tia anao izy. Ary hatramin'izao izy mbola tia anao. Fa tsika andao mba ho valintsika fitiavana ny fitiavan'i Jesosy atsika ry havana malala. Hivavaka tsika amin'izao fotoana izao dia alaoriana ny vavaka izay ataoko dia hitondra ny vavaka tsika rehefa avy eo. Jesosy misaotra anao izay fa tsapanay tokoa androany fa tena tia anay ianao. Ary izany fitiavanao izany ange Jesosy mahatonga anay tonga eto foana isan'andro. Ny tena marina tsy voavalinay amin'izao fandaharana izao ny fitiavanao anay. Tsy voavalinay amin'ny izay rehetra mety ataonay ho anao, ny fitiavanao anay Andriamanitra. Tsy mbola niainay ingeny fonay ho anao Jesosy. Tsy mbola niaritra fahoriana toy ny aretanao anay izay. Fa izay kosa androany tonga eto Jesosy hiteny aminao izay fa tianao. Hiteny aminao izay fa hiezaka ny hamaly fitianao amin'ny zavatra rehetra izay azonay atao Andriamanitra. Amin'izay rehetrarehetra azonay atao eto amin'ity tany ity. Hamalinay fitianao izany Jesosy. Izay mivavaka aminao satria tianao. Izay tsy mivavaka aminao satria matahotra devoly. Izay tsy mivavaka aminao satria matahotra ho vereny amin'ny elo. Izay Jesosy tsy hoe mivavaka aminao satria miandry anay ny afo be. Ampahory anay Losifera raha vao tsy mivavaka aminao izay. Tsia Jesosy.
fa mivavaka aminao zay satria tiana ianao. Maminay loatra ny famonjena nataonao ary asianay vidiny. Raisinay amin'ny fonay manontolo. Ary tianay hijanonao aminay mandrakizay. Tianay iainana mandrakizay ny famonjena Jesosy fa tsy saritsary mpamonjena no iainanay eto an-tany. Fa ho hitanay mihitsy ny tsiron'izany izay no vonjeny izany. Indraindray raha eto an-tany azy ohatra ny mbola betsaka ihany ny zavatra heretanay na dia olombonjena aza ny anaranay. Fa ho avy ny fotoana Jesosy malala noho ny amin'ny nanavotanao anay dia ho hitanay izany tena takiny ahoana izany olombonjena, takiny ahoana izany olona voavonjy, aleloia. Fa hiaraka aminao mandrakizay izay. Ary izany ny fanirinao aminay tsirairay avy reto. Raha misy olona eto mangatabavaka Jehovahandriamanitra, raha misy olona Jesosy vao tonga eto androany, dia fantatray Jesosy fa ny tanjonao anay tsirairay avy dia izay ho tonga eo anilanao, aleloia. Vonahitra ny eo anao rery any. Vonahitra ny eo anao rery any Jesosy. Tehirizo ny fanlorantenanay tsirairay avy reto. Tehirizo ampelantananao izay. Hafanao foana ny fonay amin'ny fitiavana anao mba hahafahanay ho tonga eo akaikinao. Misaotra Jesosy malala, mankasitraka amin'ny zavatra rehetra fa tsara ianao. Haleluia. Amen. Vavakaritsika amin'izao fotoana izao anomboka amin'ny fitondrana mavakatsika. Fitondrana mavaka voalohany ary ambaka itsika amin'izao fotoana izao. Miarahaba tompoko mba mangataka vavaka fa mba hahita asa dia mankasitraka anareo mivady hatrany dia mitombo ositra hatrany. Faentina mivavaka ianao mba hahita asa. Mitondra mivavaka ny tiravavina ity zay Jesosy amin'izao fotoana izao mba hahita asa izy Jesosy. Ao anatin'izany fitadiavana asa izany izy amin'izao fotoana izao Jehovahandriamanitra. Izay matoky fa raha hoentina eto izany fitondrana mivavaka izany dia ianao mihitsy nanokatra lalana ho azy Jesosy. Ianao mihitsy Andriamanitra nanolotsaina azy. Ianao hitantana ny diany, ianao hanome azy izay rehetra mety ilaina ao anatin'izany Jesosy, na amin'ny fikarakarana ny CV, ny toerana tokony alehany hametrahany an'izany, ny toerana tokony handefasany an'izany Jehovahandriamanitra. Mangataka aminao amin'ity androany ity Jesosy. Omeo azy izany fa ilaina ary izaho mino fa raha eto no angatahany an'izany dia eto ianao. Mihaino vavaka ianao Jesosy malala. Dia ampahitao asa araka ny sitraponao izy, asa ahafahany manompo anao ihany koa, asa ahafahany mijery ny ara-panahiny Jesosy malala. Fa tsy asa anadinoany anao ka ho lasany daholo indray ny fotoana dia tsy anany izy na dia fotoana hanompona anao azy Andriamanitra. Fa ianao mihitsy no angatahanay an'izany asa izany Jesosy. Asa hahavelona azy izany ary ahafahany mitsinjo ny ara-panahiny. Hita azy sy ny ankohonany anao Andriamanitra ny fivelomany Jesosy tsy ireo manokana izy. Misaotra Jehovahandriamanitra. Voninahitra ny eo anao rery any. Amen. Efa afaka mandeva fangataham-bavaka misy manontany efa afaka mandeva fangataham-bavaka foanareo zao ato anaty fitondranam-bavaka tsika zao dia alefaso ny fitondranam-bavaka. Falibe mirary soa mangataka vavaka ho an'ny havana marary ny an-tanàna na dasy kozina samy mikohaka manao symptôme Covid. Mankasitraka indrindra nareo mivady misaotra indrindra. Jesosy androany zay dia mitondra bavaka n'izany izy menata izay manao symptôme Covid any Madagasikara izany Jehovahandriamanitra. Entina ambavaka eto anatrehanao izany Jesosy fa dia tena mirongatra indray ny aretina any Madagasikara ary be dia be ny olona vo marary n'izany gripa tsy fantatra izany miverina indray ny Covid. Jesosy entina ambavaka izany izy menatazany amin'ity androany ity Jehovahandriamanitra. Hovanginy ny tananao mahery ane, hovanginy ny anjelinao ane Jesosy ny tana maherinao ane alala ny aretina ao amin'izy ireo amin'izao fotoana izao Jesosy satria fantatrao fa raha any Madagasikara no marary dia manaraka avokoa na vola, manaraka avokoa Andriamanitra ny zavatra rehetra, betsaka ny zavatra mety fatiantoka ao anatin'izany aretina izany Jesosy. Androany dia tsy avelana hitondra fatiantoka amin'izany tokantrano izany ny aretina mahazo an'izy menatady Jehovahandriamanitra
fa ianao any anafaka azy ireo amin'izany symptôme rehetrarehetra izany Jesosy, ny mikohaka sy ny zavatra rehetra mety nisy température Jesosy na zavatra maro izay manambara fa voan'ny Covid, fa androany izay dia mandidiny aretin'ny Covid, miala amin'izany tokantrano, miala amin'izany izy menadazy tononona eto izany amin'ny anaran'i Jesosy, tsy ambinina tsy manakety sy manam-pahefana amin'izy ireo izany aretin' izany androany Jesosy ny malagasy rehetra ny fianakavianay arovy amin'izany aretin' izany Jesosy fa efa ao anatina fahantrana ny malagasy nefa dia mbola be ihany koa ny marary. Dia misaotra anao a Jesosy malala fa za mihitsy sy matoko fanontananao mahery tsy tsahatra hiasa any anatin'ny olona izay mety hoe fianakavianay reto na olom-patatra reto Jesosy ka marary amin'izao fotoana izao dia miasainao fanamasina, miasainao Jesosy tena angatahany mihitsy ny indrafonao hitodika amin'ireo malagasy ireo Jehovandriamanitra. Dia misaotra indrindra Jesosy voninahitra ny eo anao rery any. Halleluia, amen. Mangataka vavakantsika amin'izao fotoana izao ho ana olona izay nodidina amin'ity androany ity nodidina cancerna prostate izy dia efa najanony ny chimio dia izy marary foana ao amin'ny lamosiny sy ao amin'ny vatany dia etsika mbavaka izany olona izany aretina tena grave zany fa tsika manam-pinoana. Finoana no anasitrana an'Andriamanitra ny olona sy amalian'Andriamanitra vavaka eto satria tsika manam-pinoana dia mamaly vavaka Andriamanitra ary tsika koa mihitsy fa ny olona izay mangata-bavaka dia manam-pinoana ihany koa izy dia ampiasaintsika ny finoana ahafahan'Andriamanitra hiasa ao anatin'izany. Jesosy amin'ny tonam-bavaka nyity anadaty izay marary amin'izao fotoana izao nanajanona ny chimio izy Andriamanitra ary dia naoperena prostate voan'ny cancer. Jesosy tsy voaraina roa no olona hitanay fa sitrana teto ny resaka cancer Jehovandriamanitra. Androany izay dia mbola miantso ny anaranao indray Jesosy eo, miantso ny anaranao ary misaotra anao fa mbola manaiky antsoinay foana ianao, mbola manaiky mamaly anay foana ianao Jesosy amin'ny fotoana rehetra hitadiavana ianao Andriamanitra. Mangataka anao izay androany Jesosy ho an'ity lehilahy ity izay miainao anatina fanaintainana hatrany amin'ny lamosiny sy ny vatana rehetrarehetra ny vokatra izany cancer izany Jesosy angatahana izy Jesosy ny ranao satria ianao dia mahalala fa hatramin'izao dia mbola tsy nisy fanafodina sitrana cancer Jesosy. Calmant no misy dia mety hoe misy zavatra fotsiny natao dia mety hoe mijanonjanona fotsiny aretina fa tsy sitrana tanteraka fa ny ranao Jesosy afaka manasitrana tanteraka. Ny ranao Jesosy afaka manala ny cancer ny mamiadana anatin'ny vatany ninona mety nahatonga an'izany Jesosy ny angatahana fotsiny androany dia ianao aneo ny herinao any amin'izany anada zany ho hitan'izany olona izany fa velona ianao, ho hitan'izany olona izany Jesosy fa misy Andriamanitra mbola azo antsoina amin'ny fotoana sarotra tahaka an'izao Jesosy atianay ho hita mihitsy ny herinao hiseho any amin'izany olona izany ary mangataka aminao Jesosy mba ho hitan'izy ireo zany ka hahatonga an'izy ireo ho resy lahatra, hahatonga an'izy ireo hitodika aminao, hahatonga an'izy ireo Jesosy anontany ny momba anao satria amin'ny alalan'izany fanasitranana zany. Betsaka ny zavatra efa nataonao tamin'ny fianakaviana io ary za miheno fa mbola hanao zavatra indray ianao amin'ity androany ity. Misaotra indrindra Jesosy voninahitra ny eo anao rery any. Halleluia, amen. Tahin Jesosy pasteur mivady za mangataka vavaka ho an'ny zandriko fa mararirary foana dia tsy mety mba stable mihitsy ny fiainany mba hoentina mbavaka ny tokantranony. Amen. Etsika mbavaka ny zany sujet izany. Jesosy amin'ny tonam-bavaka ny zanony ity rahavavina ity Jesosy amin'izao fotoana izao izay tsy mety stable mihitsy ny fiainany fa dia miainao anaty rofo lava, aretina lava Jesosy mangataka aminao androany Jesosy malala nova an'izany situation izany mihitsy ianao Jesosy. Tsy misy anao ny fiainan'izany olo izany dia mitondra aretinao ny devoly, mitondra rofo ao ny devoly ary dia hatrany amin'ny tokantranony tsy misy filaminana. Fa Jesosy araka ny toriteny teo dia ny devoly tsy tonga raha tsy andringana andrava hamono ary ny zavatra rehetra ataony dia tsisy afa-tsy fahampotehana. Jesosy eo tsisy afa-tsy fandaniana fandringanana fa androany Jesosy Kristy Tompo amin'ny alalan'izao vavaka izao Andriamanitra dia
isy tananao hetsika, nisy herinao hetsika ary isy zavatra iova Jesosy any amin'ny toerana misy azy any androany satria nentina mbavaka izany olona izany. Andriamanitra hatramin'izay izy mety niay atao anatina rofo sy aretina foana fa androany Jesosy tena taperiny amin'ny anaranao mihitsy izany aretina izany. Jesosy taperiny amin'ny anaranao izany aretina maso izany. Mety izany mihitsy tsy ahavitana ninina mandany ny vola ny vidim-panafody isan'andro tsy ahavitana ninina Jesosy androany mandidy an'izany aretina izany hiala ao anatin'izany tokantrano izany satria avy amin'ny devoly izany asana devoly izany. Androany Jesosy tena roahana hiala ao anatin'izany olona izany izany aretina izany fa izany no mitondra tsy fahatomom-balana eo amin'ny fiainany manontolo. Jesosy entina mbavaka ny tokantrano izany olona izany Andriamanitra fa ny devoly dia tsy mataty mahita tokantrano milamina sy olona mifankatia ary dia ny sitrapony dia anankirotana foana satriny mihitsy hisaraka Jesosy fa androany izay mandidy ny fanahy ny fikorontanana sy ny fisarahana ny fankahalana sy ny zavatra ratsy rehetra izay naterin'ny devoly ao anatin'izany tokantrano izany androany dia roahana hiala amin'ny anaran'i Jesosy ny anara-mahery Jesosy tompony sabata. Jesosy mangataka izay ny fiasanao anatin'izany tokantrano izany ary amin'ny alalan'izao vavaka izao dia ahatsapa zavatra izy ireo dia nisy zavatra iovany amin'ny any Jesosy dia ho fantatra izy ireo fa nentina mbavaka izy ireo. Mankasitraka Tompo voninahitra ny eo anao irery any. Alleluia. Amen. Alleluia. Tapitra sahady ny fitondrana mbavaka. Tsara Jesosy. Mahafinaritra be izany fa efa manomboka efa tsy dia manana olana intsony tsika. Alleluia. Mahafinaritra izany satria rehefa mbola be dia be ny fitondrana mbavaka dia ny dikan'izay mbola be dia be ny olana. Fa rehefa kelikely ny fitondrana mbavaka dia efa kelikely izany sisa ny olana sy ny aretina dia isaorantsika an'Andriamanitra be dia be izany fandresena ho antsika izany. Ary dia nisy ihany moa teo nanontany nisy rahavavy nanontany teo hoe afaka mandefa fangataham-bavaka ve tsy haiko na mbola eo izy dia afaka mandefa ianao satria ny ianao izao no mbola tsy tonga ka tsy fantatra hoe andefa ihany ve ianao sa ahoana satria ohatra ny tsy haiko ianao na ao zao ianao na tsy ao tsy afaka ho tonomboka eto moa ny anaranao. Dia hivavaka ary tsika sahady hamarana ny fotoana sahady tsika androany hamarana tsika sahady ny fotoana hivavaka ho an'ny firenentsika sady hamarana ny fotoana amin'izao ora izao. Jesosy malala misaotra anao zany amin'ny fotoana izay tanteraka teto androany. Misaotra Jesosy fa tena tsapanay tokoa fa efa manomboka miova manomboka misy valim-bavaka eto ary manomboka mihena ny olana sy ny aretina matome vitsiny entina mbavaka. Raisinay ho fandresena lehibe ho anay izany Jesosy. Misaotra anao satria izany ange Jesosy ny fiainana miaraka aminao fiainana tsy misy ahiahany tsy misy tahotra. Mankasitraka Andriamanitra voninahitra ho anao irery any ary za mino fa izay rehetra nentina mbavaka teto androany dia handray valim-bavaka indray. Ho fantatra izy ireo isan'andro Andriamanitra fa Andriamanitra velona ianao ho asehonao amin'ny alalan'ny valim-bavaka Jesosy fa velona ianao ary dia hiaiko foana izy ireo isan'andro fa manompo Andriamanitra sady velona ny mahery, manompo Andriamanitra tsy miova, manompo Andriamanitra tena azo ianteherana azo iankinana amin'ny zavatra rehetra. Jesosy misaotra anao ny hafatanterahany fotoana teto androany fifaliana ho anay niaraka taminao teto nandreny teninao Andriamanitra ny fampahery. Alleluia. Misaotra ny amin'ireo olona izay tonga teto androany Jesosy ianao niantso an'izy ireo tany amin'ny tokantrano izay nisy azy tany ary ankehitriny dia mivavaka ho an'izy ireo manokana izay tonga teto androany na dia tsy nangata-bavaka azy izy ireo dia entiko amin'ny bavaka Andriamanitra fantatra fa tsy misy adinonao izy ireo na dia iray azy. Hainao hatramin'ny anarana izy ireo, fantatrao na dia ny isan'ny volon-dohany izy ireo azy, fantatrao ny adresy misy azy ireo tsirairay avy, fantatrao ny toerana misy azy ary fantatrao hatrany anatin'ny fony lalina indrindra Jehovah Andriamanitra, anatin'ny fisainany sy izay mba faniriany Andriamanitra hitanao avokoa izany ary tsy misy miafina aminao. Jesosy aterinay ho anao avokoa ireo zavatra rehetrarehetra ireo. Fantatra Andriamanitra fa nantsonao sy nofidinao izy ireo dia efa manomana zavatra ho azy ireo ianao ary tsy mba ataonao verimaina ny fahatongavana eto isan'andro, tsy ataonao verimaina Jesosy ny fiaretatory, ny fiandrasana anao eto isan'andro, ny fianonanao eto, ny etaeta izay ananan'izy ireo anatin'izy ireo tsirairay avy. Fantatra fa tsy avelanao verimaina izany Andriamanitra, manana valim-pity amin'izany ianao
ary tsy valim-pity ao anatin'ny fotoana voafetra fa valim-pity mandrakizay Jesosy izany no angatahako an'izy ireo tsirairay avy Jehovah'Andriamanitra mba ho tonga amin'izany toerana izany hoe handray valim-pity avy aminao dia tsy valim-pity izay andrasan'ny olona eto amin'ity tany ity mianatra be ny olona satria te handray valim-pity te handray valiny fahasasarany Jesosy miasa be ny olona satria te handray valiny asasarany te hahazo vola be te hanorina zavatra eto amin'ity tany ity fa zay Jesosy manompo anao be mihitsy satria te handray valiny zay dia mivaliny andrasana tsy eto fa any aminao aleloia raha miaritra eto isan'andro zay dia tena manana fanompona atao zay ary manana zavatra andrasana dia tahaka izany zay tsirairay avy reto Andriamanitra mangio ny tokantrano tsirairay avy izay nandray anao teto androany ny olona rehetra izay niainy teto androany fangio amin'ny fahasoavanao izy ireo Jesosy ampidirao anatiny izy ireo mihitsy Andriamanitra ny fahasoavanao ny famirapiratany tavanao ny fiadaranao izay nitoriana taminay teto maly ho zarainao aminay an'izany Jesosy tahaka an'iny zaranao ny tenanao ho anay dia zarainao miaraka amin'izany koa ny fahasoavanao Jesosy mivavaka manokana ho an'ny firenenay izay amin'ity fotoana androany ity Jesosy malalo hitanao ny fahantrany firenena malagasy hitanao Andriamanitra ny fidinany ny fiainana Jesosy ny fidinany lanjam-piainana any Andriamanitra ny miakatra ny vidim-piainana dia miamidina ny sandam-bola Jesosy miasimba miapotika ary amin'izao dia efa ho atao hatramin'ny vola vy ange Jesosy ny 5,000 francs ange Jesosy ho atao vola vy ange Jesosy ny 200 sy ny ariary 100 sy ny 500 Jesosy izany no pirofo fa miamahantra ny firenenay izany ny pirofo fa miapotika ny firenenay Jesosy malalo izany androany mangataka aminao farafaratsy Jesosy avao ny olona mpivavaka avao ny fianakavianay tsirairay avy reto avao Andriamanitra ny olona izay mangetaeta sy mitady anao Jesosy malalo Jesosy eo anatin'izany lavaka lalina izany ampitodio aminao ny malagasy ny angatahako aminao isan'andro Jesosy fifoazam-panahy marina ho tonga amin'ny firenena io isy mpanompon'Andriamanitra tena marina ho atsanganao dia hiteny mafy Jesosy anezaka mafy ny teninao amin'izany firenena izany mila anao ny malagasy mila ny teninao ny malagasy mila n'Andriamanitra ny malagasy anangana hanome fiainana Jesosy malala rehefa tsy azony ny fiainana teto tany dia mba hanana fiainana mandrakizay Jesosy io na dia ireo mahanitra aza mbola afaka manantenanao afaka mbola miandry amin'izany ao aminao Andriamanitra betsaka ny olona ao anatina trosa amin'izao fotoan'izao Jesosy betsaka ny olona mitaraina Jesosy io fa tsy manana na inona na inona ka dia ny sakafo hohanina melomana ny ankizy ny zavatra rehetra atao tsy misy vanona Jesosy hitanao avokoa ireny olona rehetra mitaraina ireny Andriamanitra izay Jesosy mijery fotsiny satria tsy manaka atao izay tsy havitana inona izay Andriamanitra fa ianao kosa afaka mbola manao zavatra amin'ny firenenay io jereo Jesosy ny malagasy matimaty foana feno accident feno aretina tonga indray izao ny aretina tsy fantatra tsony feno marary feno maty tsy fantatra tsony Jesosy fa izay mbola matoky anao foana hatramin'ny ora farany mbola mino foana izay Andriamanitra fa mbola misy zavatra azonao atao ny misaotra ny amin'ity fotoana androany ity raha andeha hisaraketo izay Jesosy atory izay no hisaraketo fa ny fitiavanao anaraka anay hatrany amin'ny nofinay amin'ny alina any amin'ny toerana rehetra misy anay any Jesosy dia anaraka anay any ny fanatrianao ho avy ny rapitso Andriamanitra ho rapitso senainay amin'ny fifaliana indray satria efa eo indray ianao hiaraka andeha aminay amin'ny tontolo andro miara manomboka aminay ny tontolo andro dia miara mamarana aminay ny tontolo andro ihany koa aleloia misaotra Jesosy voninahitra ny eo anao rehetra hatramin'ny taloha indrindra ka mandrakizay haleloia amen eny ary izay ny fotoanantsika androany tapitra loloantsika androany nafinahitra ny fiarahana dia misaotra antsika rehetra nahatra teto hatramin'ny farany dia tsika ny saraketo fa ny akiradio miaraka aminao foana 24h24 7 jours sur 7 misy ny toteny isaky ny adiny telo ao amin'ny andramokaiza ao akiradio www.andramokaiza.com afaka jerenao ao
dia toriteny isaky ny adiny telo ifampaherezantsika foana ao anatin'izany raha teo zany raha kivikivy ianao na irery ianao any amin'ny toerana misy ianao any dia mba eno ihany raha teo atsika fa natao ifampaherezantsika izany. Misaotra antsika rehetra nahatra teto hatramin'ny farany ala-piso indray tsika miaraka eto atao anatin'ny fandalanana vavaka fiambenana mbola songa any amin'ny raolandra Jesosy ka sitrapon'Andriamanitra mbola velonay tsika dia eto tsika miaraka rapitsoa toy izao indray. Tahin'Andriamanitra daholo ary tsika rehetra faly be niaraka taminareo iza no miteny hoe tsy nivakiana andraso aloha iza le niteny hoe tsy nivakiana andraso ary aloha so ihany fa mbola tsy tapitra ny fandaharana taiza nalefanao ny message ndaso aloha tsy any amin'ny radio akiradio ngamba nalefanao message dia ohatrany tsy hitako ndaso tsy reko kosa dia mba any amiko ny nalefanao raha vavy so ihany fa mbola tsy tapaka ny fandaharana misy fangataham-bavaka maromaro kay taty amiko aty amin'ny radio akiradio ve tena ohatrany ohatrany tsy voaray raha vavy mamisa ohatrany tsy ato amin'ny tsisy message nao tsao fa message nao farany ato le hoe afaka mandefa ve dia oza hoe teto hoe afaka mandefa fa ohatrany tsy voaraiko ny message nao fa raha afaka averinao alefa azafady afaka averinao alefa ve dia nalefanao aty amiko aza tsy manina satria misy aminareo ihany koa kay mandefa message tatao mialako tsiny fa tsy hitako le message nareo azafady indrindra dia ao fa vakitsika ary efa amisy fa zany ve ary ahoana ary mibetsaka tsy voaray andraso aloha ary efa amidy daholo efa ato daholo fa tsy voaray le message rasikely ary aloha jerentsika daholo ihany mialatsiny aminareo fa satria mahavariana fa tsy voaray mihitsy le message nareo ahoana raha mahatonga an'izay na ela ozy izy nandefa dia ramsa dia tsy samitsitako samitsyato ahoara fa jerentsika aloha dia izay hita aloha ny tonga dia hoentsika mbavaka raha zao hoe amin'izay tsy taraikitsika dia tsika mba miaraka daholo aloha tsika rehetra efa nisy ahoana raha reny tsika maromaro mihitsy ny kay nandefa fa tsy voaray raso fa jerena dia mety resaka connexion angamba no olana zay vao tonga daholo ialana tsiny zany hoe kakandrany hoe vitsivitsy kely aikay eny ary miaritra kely tsika ary mbola maromaro be mihitsy kay fa maromaro mihitsy fa tsy maninona fa miaritra kely tsika zay tsika mbavaka kosa reo satria ialana tsiny aminareo fa nisy olana connexion zay ngamba teo dia niverenina déconnectena mihitsy teo dia niverenana ny connectena zay vao tonga le message tena mialatsiny indrindra mialatsiny fa minao fa soa ihany fa mbola tsy tapaka ny fandarana ndao ary dia tsika mbavaka ary aloha tahiny tompo pasteur zoky mampionina zama mangataka vavaka mba tsy harary ny gripa satria marary ny lohako amin'izao dia mba mahazo fahasalamana daholo koa zahay rehetra ato trano indrindra ny parent merci beaucoup alléluia amen zay aloha ny antsika mbavaka amin'izao mbola teny andalana le izy efa tonga daholo fa za matahotra eny ary ivavaka arytsika ho an'ity rahavavitsika ity jesosy eo mivavaka izay ho an'ity rahavavinay ity jesosy any izay marary amin'izao fotoana izao marary andoha izy jesosy malala ary dia voan'ny gripa foana
Androany zay Jesosy mangataka ny anatsaranao an'izany aretiny izany amin'ity androany ity ihany amin'izao fotoana itenenana izao mihitsy Jesosy dia hitsahatra izany aretiny izany amin'ny anaranao Jesosy hitsahatra izany gripa izany hitsahatra ny aretina ambodo izany amin'izao fotoana itenenana izao amin'ny anarany Jesosy tompony sabata no itenenanay an'izany androany amitsahatra ny aretina rehetra amin'ny tiravavy ity tahaka izany ihany koa ny ray aman-dreniny izay marary amin'izao fotoana izao Jesosy mangataka aminao ahako tena hoe solonao anatin'izany tokantrano izany mihitsy ny fanahy mitondra rofy ny fanahy mitondra aretina Jesosy mahasoazanina ao anatin'izany tokantrano izany dia roahana hiala tao mihitsy Jesosy na inona ninona mety nahatonga an'izany amin'ny anaran'i Jesosy dia roahana hivoaka tao avokoa ny aretina rehetra ny rofy rehetra ny anaran'i Jesosy amin'izao fotoana itenenana izao misaotra Jesosy malala voninahitra ny eo anao irery ihany amen. Tainy tompo pastera mivady mangataka vavaka za pastera mivady mba hizotra soamantsara ny herinandroko ny asa mandraharanay mivady ary indrindra fa ny fiainam-panahiko mankasitraka be dehibe nareo mivady dia tahiny Jesosy dia Jesosy ny amaly fitianareo hatrany tahiny Jesosy nareo menakavy kely vavaka aritsika amin'izao fotoana izao Jesosy mitondra mavaka ny herinandro ny tiravavinay ity izahay Jesosy malala amin'ity androany ity mangataka izy Andriamanitra mba handeha tsara ny herinandrony tena hoe handeha tsara tsy hisy fanahina tsy hisy sampona tsy hisy fingapingana tsy hisy velam-pandrika Jesosy eny amin'ny herinandrony eny ny asany izy mivady etiny ambavaka eto anatrehanao Jehovandriamanitra ianao ngeny efa laza fa zay tahinao dia vao tamandrak'izay Jesosy hoentiny manaraka azy ny fanatrehanao hoentiny miaraka aminay zanaiza ianao noho izany tsisy atahorana ny hoaviny tsisy atahorana ny lalana lehany fa erahany aminao avokoa ny zavatra rehetra ataony androany Jesosy tena mangataka mihitsy mba hanana herinandro mpifaliana izy hiatrika ny asany izy dia tena ho ataony amin'ny fifaliana izany tsy hisy fiferetaninaina Jesosy tsy hisy ratra-po azo azy ny ampiasana any tsy hisy zavatra azo azy fa ho tahinao anezany zanaka ao izany ho avahanao amin'ny fomba rehetra mihitsy Andriamanitra ho ataonao hanavahanao azy tahaka izany ihany koa ny vadiny Jesosy satria izy tahina dia tahinao koa ny vadiny Jesosy malala any amin'izay toerana rehetra lehany tahio koa ny fiainam-panahiny Andriamanitra ianao nefa nilaza Jesosy fa zay rehefa tahina ny fanahinay dia tahina ny nofo ary ny fanahinay dia ambony lavitra noho ny zavatra rehetra tahio ny ara-panahiny Jesosy malala indray izy mety irery any amin'ny toerana misy azy fa zay matoky fa manana anao izy ary ianao eo akaikiny eo isan'andro momba azy isan'andro hikasika ny fony isan'andro ampatsiaro azy foana fa tsy irery izy fa manana anao dia misaotra indrindra Jehovandriamanitra voninahitra ny eo anao rery halleluia amen ya Ianyary mitoy ihany tsika tahiny tompo pastera mbola mangataka vavaka pastera mba ho tena afaka tanteraka tsetsina be kohaka misaotra nareo mivady tena misy gripa mihitsy zao na za koa ary tato ato tena mikohaka zay dia ohatry narary tenda zay ohatry ny hoe symptôme na covid fa nefa tsy covid fa dia vavaka fotsiny tsika dia sitrana halleluia zao tsika vavaka fa dia tena fotoana ny gripa zao ririna be aty amintsika zao Jesosy mitondra mavaka ny tiravavinay ity zay marary voan'ny mikohaka Jesosy dia marary dia tsentsina ny orona Jesosy malala gripa androany Andriamanitra etiny ambavaka zay Jesosy na hatramin'ny zavatra kely na cancer ny mahazo na gripa ny mahazo dia tsy manana afa-tsy ianao zay ianao foana no atsonay amin'ny fotoana rehetra ary androany Andriamanitra dia atsonay indray ianao hanasitrana ny tiravavinay ity ny fanahany fanasitrananay Jesosy hidina ao anatiny amin'izao fotoana izao ny osotry ny fanasitrananay hidina ao anatiny amin'izao fotoana izao Jesosy ary hanafoanany izany aretiny izany Jesosy hikasika ny orony ny tratrany ny tendany ny lohany manontolo rehetrarehetriny Andriamanitra ho kasihanao avokoa ary dia izany tananao hikasika izany dia hanala ny aretina rehetra Jesosy hanamaivana ny aretina rehetra amin'izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy ny rofo sy ny aretina rehetra amin'izao fotoana izao ilay vonona amin'ny rano mahery Jesosy amin'ity androany ity ny gripa sy ny zavatra rehetra mahazo azy ny anaran'i Jesosy ilay vonona amin'ny rano izany ary tsisy ambinina intsony fo izy raha pitsy maraina olona vaovao fahasalamana vaovao tena ho afaka amin'izany kohaka sy sery izany amin'ny anaranao Jesosy
misaotra Jesosy malala voninahitra ny eo anao rery ihany. Amen. Manana faharetana fa hitanay daholo mesazinareo aza matahotra fa hitanay daholo fa mandeha solo daholo izy vao tonga dia mandeha tourne izy. Naindony pasteur mangataka vavaka ho an'ny mamako marary mangovotra sy mikohaka manomboka omaly antsika mavaka zany fa ohatrohatr'izany daholo mahazo ny olona any Madagasikara mangovotra dia mikohaka dia ohatra misy gripa tsy fantatra izany tonga dia mareraka be fa antsika mavaka. Jesosy amin'ny tona mavaka an'izany reny mpianakaviana zany zay marary amin'izao fotoana izao. Jesosy mangovotra dia mikohaka. Jesosy mangataka aminao zany ny amin'ity zanany ity Andriamanitra dia anehoanao ny voninahitra zany reny mpianakaviana zany. Ary androany ihany Andriamanitra dia atsahatra amin'izao olo itenenana izao zany mangovotra sy aretina mikohaka sy zavatra rehetrarehetra mahazo azy zany amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy mahazo mitondra ninona ao anatin'izany tokantrano zany, tsy mahazo mandany akory na dia 1 franc ary amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy mitsahatra zany. Ninona mety virus na tonga zany na variant na inona ny zavatra fantatray androany dia Jesosy nay. Ny Jesosy nay dia manasitrana ny aretina rehetra. Amin'ny anaranao Jesosy no anasitrana an'izany aretina izany amin'izao fotoana izao. Hamangy an'izany reny mpianakaviana zany ianao ary tena izy aza ho gaga fa ho sitrana tampoka eo ny aretiny, tsy mila fanafody, tsy mila dokotera amin'ny anaran'i Jesosy fa hidina amin'ny fanasitrana. Misaotra Jesosy. Amen. Tahin'Andriamanitra hatrany pasteur mivady sy ny ankohonana iray manontolo mankasitraka. Faly foana miombona mavaka aminareo eto isan'andro. Isaorana ny tompo isaorana ny tompo mangataka vavaka pasteur ho an'ny fiainam-panago hitombo hatrany ary ho samy hijoro amin'ny finoana. Misaotra amin'i Jesosy fa na dia mbola tsy miharihary na dia mbola tsy miharihary aza ny valim-bavaka dia efa tsidiny sahady ka manantena hatrany satria mitoky aminy. Zoko mampionina misy olona akaikiko be tsy mety miasa efa hatramin'ny 2020 dia mangataka vavaka hono izy mba hahita asa sahaza ho azy. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Misaotra pasteur mivady dia misaotra antsika rehetra miombona mavaka hatrany. Halleluia. Amen. Mahafinaritra mety amin'ny mesazinao ianao koa mandroso ara-panahy dia fety amin'izay manana hetaheta dia ho tahinana ianao. Aza matahotra ianao fa ny olona mangetaheta tena ampian'Andriamanitra mihitsy androso ary ny fiainam-panahinao zany tena priorité an'Andriamanitra zany tsy avelany angatsika sy atorotoro izany ianao. Etiny ambavaka Jesosy ity rahavavina ity amin'izao fotoana izao. Vavaka ho an'ny fiainam-panahiny zay Jehovahandriamanitra izay efa manomboka tokoa manana hetaheta ary hitanay mihitsy hoe mahery fo manomboka mandroso Jesosy etiny ambavaka zany rahavavy zany androany. Io lalany mandroso io diany efa mandroso io Jesosy tena feranay mihitsy ny devoly tsy afaka ampihemotra ny intsony, tsy afaka najanona n'io pa io intsony amin'ny anaran'i Jesosy. Fa io pa io dia mandroso ary tsy mijanona io raha tsy any an-danitra amin'ny anaran'i Jesosy. Fantatra efa tsy mahafaly ny devoly zany fa tsy maintsy ho tonga zany satria Andriamanitra no miasa. Jereo Jesosy nidingana rehetra izay ataon'io rahavavy io, manana hetaheta izy Andriamanitra, hanaja sabata hitanao avokoa reny rehetrareny ary tsy misy miafina aminao reny Andriamanitra. Apetraka eo ampelantananao ny aminy manontolo ny fiainam-panahiny Jesosy. Fantatra fa rehefa tahinao ny fanahiny dia manaraka ho azy ny zavatra rehetra ary ny banga rehetra eo aminy dia ho fenonao. Mety mieritreritra izy fa irery fa tsy irery izy fa tena momba azy ianao ary mikarakara ny fiainany manontolo Andriamanitra. Nanomboka tamin'ny fotoana nanapahany hevitra fa handray anao Jesosy dia efa ampelantananao ny fiainany. Jereo Jesosy izany olona tsy mety miasa zany Andriamanitra, mety misy fanahiny akamoana zany, mety misy fanaratsy mihitsy zany Jesosy fa androany izay dia mandidy an'izany fanaratsy izany hiala ao anatin'izany olona izany na lehilahy zany na vehivavy amin'ny anaran'i Jesosy. Ny sakana rehetra Andriamanitra mety misy blocage tsy mety mahatonga an'izany olona izany miasa fa amin'ny anaramain'i Jesosy androany no hitenenana fa hiasa zany olona izany, ahita asa zany olona izany ary dia hanomboka hiasa amin'izay zany olona izany amin'ny anaran'i Jesosy. Tapitra ny fotoana tsy nesany, tapitra ny fotoana ny petrapetrahany fa hanomboka ahita asa izy. Mirakila ny ahafahan'izany olona izany mahita asa ary ho gaga izy satria asa sady tsy napoizina, tsy nieritreretiny fa tonga eo amin'ny fotsiny
satria tamin'ny alalan'ny vavaka nahitana an'izany azy zany. Misaotra Jesosy malala. Alleluia. Amen. Miarahaba pasteur mivady mangataka vavaka ho an'ilay zandriko any Madagasikara mba hahita asa ty ivelany fa dia ampahorin'ny patron loatra nefa dia mba directrice d'agence ihany. Ny mankasitraka indrindra anareo tahiny tomy pasteur Menakafy kely. Amen. Ofentsika mavaka zany ravavinao zany fa délivrentsika mihitsy satria indraindray mety misy fanahany fanilkiliana izy dia mahatonga anazy tsy tafapetraka amin'io azy io tiany devoly esoriny eo izy dia tsika mavaka. Jesosy mitondra mavaka nyty ravavina ity izay amin'izao fotoan'izao izay manana asa tsara Jesosy manana asa tena mendrika nefa dia ataon'ny patron antsinitsinina. Jehovah-Andriamanitra mangataka izay amin'ity androany ity. Ny devoly avokoa no manatitra n'izany zavatra rehetra izany ary mitondra n'izany eo amin'ny fiainany. Andrana Jesosy mandidiny fanahany fanilkiliana amin'izao fotoan'izao. Mandidiny fanahany fanilkiliana amin'izany vehivavy izany amin'ny anaran'i Jesosy amin'izao fotoan'izao. Fa ny fanaratsy io dia mahatonga anazy tsy ho tafapetraka amin'io azy io ary miezaka mihitsy manao ny fomba rehetra hahatonga anazy hiala eo amin'ny toerana eo. Amin'ny anaran'i Jesosy na dia hijanona any azy olo io dia hanomboka hita ny voninahitra eo izy Jesosy malala. Hanomboka hiova izy Andriamanitra. Izany fanahany fanilkiliana izany dia hiova fanahany fahitam-pity izany. Alleluia. Ary ho tafajanona eo amin'ny toerana io izy na dia tsy ho tonga aty andafy azy. Dia ho tafajanona eo izy ary tena ho hiova ny fahitan'ny olona azy Andriamanitra. Hanomboka hanana respect amin'ny olona. Hanomboka tena hitodika ny amin'ny olona Jesosy ary izy koa dia ho toloranao saina Jesosy malala dia ho vitany tsara ny asany. Ahita fity amin'ireo patron ireo izy amin'ny anarany Jesosy androany tenenako an'izany amin'ny anaran'i Jesosy. Etiko ambavaka izany olona izany Jesosy raha ho aty andafy kosa nefa no mety mahasoa azy izay angatahany ty ravaviny ity dia etiko ambavaka Jesosy mba ho tonga aty anefa izy raha izay sitraponao. Anininy Andriamanitra mety faniriana mety ao anatiny dia fantatra fa izay mahasoa azy dia ho ataonao Jehovah-Andriamanitra. Izay mety amin'ny mihitsy no ataonao Jesosy fapetraka eo am-pelantananao fotsiny ny fiainany dia ianao mahafantatra izay mahasoa azy. Misaotra indrindra Jehovah-Andriamanitra. Misaotra Jesosy. Alleluia. Amen. Eo ihany tsika asan'ny tombo be tapoka teo ilay izy iny Jesosy pasteur mivady za mbola mangataka vavaka amin'ny zandriko anadahakeliko izay marary amin'izao fotoana hazon'ny anjarintsy engane mba hiala ao amin'ny Satana. Amen. Engane mba hiala ao amin'ny Satana. Amen. Mazava ho azy mankasitraka zoko mampiona le anjarintsy zao ohatra ny tseko hoe inona ny dikan'izany reto mba hazavao kely ao anareo izay mahay le hoe anjarintsy. Inona izany? Ohatrany hoe aretina, ohatrany hoe tazo ve sa inona izany? Le tsy mahay teny paritra koa ny reto indraindray tena mila mianatra teny paritra tsika. Ao fa haintsika mbavaka ary izy any antsika mbavaka izy fa mampalahelo izany dia le aretina mihitsy manko ny tiako fantatra kely hoe inona le ambalafelo izay indrindra ny tiako fantatra satria mety mila makasitraka anareo misaotra betsaka satria indraindray tsy vavaka fotsiny ilaina fa délivrance satria ny ambalavelona dia asana devoly fa tsy hoe mikroba tsy hoe mikroba tafiditra io dia hoe ana fa tena asana devoly dia mila délivrance mihitsy zay zany mahatonga anazy miteny hoe mba hiala ho aminy any Satana dia izay no nilaintsika nafantatra an'izay afatsika mitondra mbavaka azy enary vavaka atsika amin'izao fotoan'izao. Jesosy malala entiny ambavaka ity anadahakely ity izay marary amin'izao fotoan'izao Jehovah-Andriamanitra voany ambala velona ary dia tena ampahorin'ny devoly tokoa. Tsy aretina vaovao aminao zany Jesosy efa nandalo teo anatrehanao zany ary efa nisitranonao ary voasoratra tao anaty baiboly mihitsy fa tsy hoe tao anatin'ilay tsy voasoratra fa tena voasoratra tao
ary dia tena voanandalo fotsiny ianao Jesosy ny teny fotsiny ianao dia niala tamin'izany lehilahy zany ny fanaratso ny teninao ary ankehitriny Andriamanitra dia mbola fahefana avy aminao ihany koa no ahafahanay manao délivrance an'izany ny olona zany à distance amin'izao fotoana izao satria dia ny fanahany ambala velona io dia betsaka ny malagasy voany io amin'ny alalan'ny ody ny famosaviana sy ny fanompotsampy Jesosy fahefana avy any an-danitra nananay androany anafahana an'io anadahy io aty amin'ny 12 000 kilomètre misy anay amin'izao fotoana izao fa aty izay no manao délivrance any amin'izany toerana izany amin'ny anara-maherin'i Jesosy tompony sabata androany ny fanahan'Andriamanitra tahaka ny afo dia hidina ao anatin'izany lehilahy zany amin'izao fotoana izao ary hitondra fanafahana ho azy amin'ny anaran'i Jesosy tompony sabata fantatra efa ny devolo no miazona n'io aretina io ny devolo no miditra ao anatiny amin'ny alalan'io ambala velona io amin'ny anaranao Jesosy anafaka an'izany olo izany ianao amin'izao fotoana izao porofoy Andriamanitra fa velona eto ny anaranao porofoy Andriamanitra fa mahery ianao halleloia ary tsy voafetra ny elanela-tany ny ahafahanao miasa Jesosy fa tena entiny ambavaka eto mihitsy Andriamanitra ho afaka izany zaza izany ho afaka amin'ny ambala velona ary dia tsy verina amin'intsony izany amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy tompony sabata tsy mahazo mamono an'izany olo izany tsy mahazo mitondra izay anaty afo tsy mahazo mitondra izay anaty rano tsy mahazo mampahory azy sony fa fatoranay amin'ny raha maherin'i Jesosy tompony sabata fatoranay Losifera fatoranay ny devolo satana izay nampahory azy hatramin'izay amin'izao fotoana izao ny anaran'i Jesosy tompony sabata hiterenanay an'izany androany fa levona manomboka androany izany ambala velona izany tsy manan-kevitra tsy manam-pahefana ao anatin'izany anadan-kely izany amin'ny anaran'i Jesosy doranay amin'ny afon'Andriamanitra doranay amin'ny afon'ny fanamasina ary midinao izany afon'ny fanamasina izany amin'izao fotoana izao dia may mijalijaly izany devolo izany tsy mahazo mampahory an'ny olona intsony amin'ny anaran'i Jesosy fa ny anaty fasanany milevona ny ampasanany amin'ny anaran'i Jesosy tompony sabata amin'izao fotoana izao misaotra Jesosy izay matoky sy mino fa andray fijoroana vavolombelona izay hasitran'izany olo izany amin'izao fotoana izao ny anaran'i Jesosy halleloia amen lasa ihany tsika iny Jesosy nareo pasteur mangataham-bavaka fa manana rendez-vous any amin'ny assurance maladie aho demain matin à 9h demandena AME mikasa andeha hijery ny zanaka keliko any amin'ny province Mulhouse amin'ny semaine prochaine koa dia mangataka ny hitondranam-bavaka mangata-bavaka amin'ny fiainanay menakafy kely sy ny zanako izay mbola tsy eto akaikinay mankasitraka indrindra amen fa entina mbavaka ianao za matahotra fa Andriamanitra mielo lalana anao andeha amin'izany rendez-vous izany ianao dia etsika mbavaka mihitsy androany tena tsy ho aoriananao Andriamanitra fa hoe ho aloha hisava ny lalanao izy ary ny zavatra rehetra ho alehanao any dia efa voahomana avokoa efa voalamina avokoa halleloia ny alehanao rehetra satria ho ankinitsika amin'ny Jehovah izany amin'ity alina ity mivavaka Jesosy amin'izao fotoana izao an'ity rahavavinay ity izay andeha hamonjy rendez-vous rapitso Jesosy amin'ny 7 rendez-vous any rapitso izy vao andeha hoany fa ny tena marina ny zavatra rehetra dia efa nanomaninao talohan'izany avokoa tsy izy fahasarotana any Andriamanitra izay zavatra rehetra tadiaviny any dia ho azony ho avotsitra ho azy avokoa Andriamanitra ny avantazony rehetra ny fitahiny rehetra Jesosy ny fitahinao dia ho avotsitra ao an'ity rahavavy ity amin'ny anaran'i Jesosy tompony sabata koa androany no angatahako ny anjelinao Jesosy hielo lalana azy hisavany lalany ary na dia ny olona andray azy izy dia olona tsy asika aminy akory olona tsy okizitina aminy akory olona tsy teny mafy azy akory fa ny zavatra rehetra atao any dia ho amorainao avokoa ny taratasy rehetra ninona zavatra angatahany any dia hanamorany izany ianao ary hita fity amin'ny olona rehetra izay eo naminy izy Jesosy rapitso etoko ambavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy ombanao io rahavavina io Jesosy etoko ambavaka ihany koa Andriamanitra ny fandehanany any amin'ny Mulhouse hijery ny zanany Jesosy malalo etoko ambavaka izany Andriamanitra fantatro fa mbola ho avy ny fotoana ary za mino fa tsy ho ela Jesosy dia hanovany fiainany ity rahavavy ity ianao ary dia tena hoe ahita zavatra izy ahita Andriamanitra mbola tsy hitany hatramin'izay izy ahita fiasan'Andriamanitra mbola tsy naingany hatramin'izay izy Jesosy ao anatin'io fiainana keliny io ny andranindray ianao endrasiny ianao dia ahitanao izy Jesosy malala mpahitao azy ny voninahitra ao raha andeha hoany izy Andriamanitra
ianao hitantana ny diany tsy ho voasavasava kory izy eny an-dalana eny apetraka aminao mihitsy Jesosy ny diany miala eo amin'ny toerana misy azy mandra-patonga any tsy ho voasavana inona na inona andeha tsara ary rehefa tonga any izy dia fifaliana no alehany any tsy hisy teny marary ho azony any tsy hisy zavatra mafy ho azony any fa tafio ny voninahitra ao Jesosy firafafina io tafio ny voninahitra ao hatrany atampondokatra ny ampaladia halleloia mety zavatra fa nahitan'ny olona azy hatramin'izay fanomboka hitany olona fa olona misy voninahitra Andriamanitra ny olona iona aminy Jesosy aza tena mangataka mihitsy androany Andriamanitra tena mangataka ny ositra avy aminao ositry ny fahitam-pity hidinao anatin'io rahavavy io ny ositry ny fitahinao hidinao anatin'io rahavavy io amin'ny anaran'i Jesosy izy sy ny ankohonana entiko ambavaka eto anatrianao hanovany fiainana ianao ary tsy ho ely zany fa ho tsangam-batinao indray zany fianakaviana zany ho tsangam-batinao indray zany rahavavina izany halleloia entina hiterana sy hanomezana voninahitra ny anarana misaotra Jesosy voninahitra ny eo anao rery tsy rehetra ireny ny fony angatahany hitanao Jesosy ny faniriny ny zanany mba hoe eo akaikiny hitanao avokoa reny rehetra reny dia ianao any anatany teraka an'izany misaotra Jehovahandriamanitra halleloia amen mbola ao nareo aza mbola reraka aloha fa etsika tsara mivavaka halleloia faly be koa inga za mba mahita nareo dia mba courage tsara hoe mbola etsika eny are lasa foana tsika ndany Jesosy pasteur Mianakavy vavaka teto tamin'ny Laribia lasa teo aloha ataontsika ambanimbany kely ny feonkirany Jonathan vavaka teto tamin'ny Laribia lasa teo dia misaotra betsaka fa nahazo valim-bavaka amen mba tsy ilay zavatra nangatahako no valian'i Jesosy fa misaotra an' Jesosy dia mbola mangataka vavaka pasteur Mivady fa zanako mbola tsy salama mikohaka be sady mandoa no mivalana angambany hoe sady mandoa no miatra misoratra ato fa mety sady mandoa no mivalana angamba dia mangataka amin'i Jesosy koa zaho mba ho tanteraka nitady vola nikasany airo mivady ka efa ela be moa zahay nikasa zegny dia sokafan' Jesosy ny lalana hidiranay aminanjy magasitraka anareo mivady sy mpiara-mivavaka aby misaotra ray eo misaotra tompoko amen dia mbola mitoy ary tena faly be ny tenako noho ny fahatratrariny taona tsingerin-taona naterahany vadiko sy ny zanako vavy maly anniversaire mafia et aujourd'hui anniversaire vadiko misaotra Jesosy misaotra ray eo amen arapaina izy mianaka kely dia mirary soan'izy ireo ho tahian'Andriamanitra foanany ianareo zay koa faly be mandray anao faly be mihitsy zay dia tongava foana fa mitady Andriamanitra mahafinaritra tsika eto dia mahereza zany hoe tsy ilay zavatra nangatahany zany no azony tamin'ny Laribia fa nefa izy nijoro vavolombelona foana satria zay foana hoe zay mahasoa dia ataon'Andriamanitra dia nahasoa azy ilay izy dia zay zany no nijoro vavolombelona eny ary zanany tsy salama tadidinareo ilay izy teo ny zanany tsy salama fa mikohaka dia izy koa mangataka vavaka mba ho tanteran'Andriamanitra ny fikasana izy mivady amin'ny asa izay tiany atao tian'izy ireo atao dia mba ho tanteran'Andriamanitra ny izany dia tsofintsika rano koa zareo tamin'ny anniversaire-n'izy mianaka zay ntsika mivavaka amin'izao fotoana izao Jesosy mitondra mivavaka nyity ankohonana ity izay Jehovahandriamanitra misaotra anao fa anisan'ny olona vao natsoinao vao aingana tonga teto indray zany ankohonana izany misaotra betsaka fa mbola tsy mitsahatra foana ianao miantso an'izay rehetra mangetaeta ny ambadimbadika any Andriamanitra dia misaotra anao zay fa na dia nahazo valim-bavaka izy fa tsy izay nangatahany azy dia misaotra fa mijoro vavolombelona izy satria mankasitraka amin'izay rehetra ataonao Jesosy ary androany zay dia mitondra mivavaka n'izany zanany izany zay tsy salama amin'izao fotoana izao entiny ambavaka Jesosy fa sady mandoa no mikohaka no mivalana izany zany Jesosy androany any zay dia mandidy an'izany aretiny izany satria izany mihitsy ny anton'ity fitondrana ambavaka ity manoatra noho ny dokotera manoatra noho ny urgence ity Jesosy rehefa Laribia ohatr'izao eto ny fotoana eto ny fotoam-panasitranana
ary dia matotonga ny alarobia Jesosy nentina mavaka teto izany olona izany dia amin'ny anaran'i Jesosy tonga ny lakamisy sitran'izany olona izany satria larobia ny fitondranam-bavaka. Androany Jesosy hositranao zany rapitso, mitsahatra ny aretin'izany rapitso amin'ny anaran'i Jesosy, tsy mahazo mitondra azy hatrany amin'ny zoma fa rapitso zao alina zao ihany amin'ny anara-maherinao Jesosy dia midina ao anatiny ao ny fanafody tsara indrindra dia ny ranao izany mikorina ao anatin'izany zaza izany ary dia ampitsahatra ny fanaitenana, ampitsahatra ny kohaka sy ny fivalanana sy ny mandoa amin'ny anara-maherin'i Jesosy tompony sabata androany no ampitsaharanay an'izany aretina amin'izany zaza izany amin'ny anaran'i Jesosy. Mankasitraka Andriamanitra mitondram-bavaka kosa Jesosy amin'izao fotoana izao ho an'ny mitokantranony ho an'izy mivady izay manana faniriana Jesosy manana projet anazy dia apetraka aminao zany Andriamanitra eto aminao nitondrany an'izany fa tsy any amin'ny tatarabe, tsy any amin'ny pahita, tsy any amin'ny voyant, tsy any amin'ny mpanompo sampy, tsy any amin'ny mpanao skidy fa eto nitondrany an'izany asa izany Jehovah Andriamanitra dia entina eto aminao zany isaoranay ianao fa mbola afaka manana an'izany projet izany izy mivady kely apetraka aminao Andriamanitra ny fatanterahany izany Jesosy ho amorainao avokoa ane izany Jesosy mety efa nanana zavatra izy nieritreretiny tao anatin'ny sainy tao raha mety aminao dia tanterao raha tsy mety dia tolory saina izy amin'ny zavatra tokony ataony ny lalana tokony ho diaviny ary tsy hisy faty-antoka ho azy zany asa izany tsy hisy afa-tsy voka-tsoa tsy hisy afa-tsy benefisy no azony amin'izany Andriamanitra fa tsy ho valalam-pandany ho azy zany na ho fampitehana ho an'ny fiainany fa tena hatsanganany zavatra ary dia asa hahavelona azy tokoa Andriamanitra hitahinao azy sy ny ankohonany ary dia tsofinay rano amin'ny anaranao zany izy mianaka kely izay voanankalaza ny tsingetorana haterahany zany Andriamanitra ho tahinao ane ny fahasalamana izy ireo, ny fiainan'izy ireo, ny hoavin'izy ireo eo ampelantananao avokoa Jehovah Andriamanitra omenao fahela velona izy ireo Jesosy ary dia ahita trany ny voninahitra misaotra Jehovah Andriamanitra. Halleluja, amen. Tainy tompo pastera sy ny ankohonany mangataka vavaka ho an'ny vadiko fa anatin'ny tsy fahasalamana tamteraka izy ato amin'izao mankasitraka indrindra mangataka vavaka ho an'ny esy kokoa izay efa miandry izy amin'izao nefa marary mafy ihany ho amin'ny kohaka be dia sempotra be rapitso nefa vao atao test covid hoay ny anaran'i Jesosy tena haintsika mavaka izany olo izany mankasitraka indrindra satria tena ratsy izany hoe ianao efa miandry andro efa mavesatra nefa mbola tratran'ny aretina ohatran'izany dia antsika mavaka izany olona izany izy menatareo izany antsika mavaka androany Jesosy dia mitondra-bavaka ny vadiny ty ravavina ity izay ao anatina tsy fahasalamana Jehovah Andriamanitra amin'izao fotoan'izao mety miaino eto izy mety tsy miaino eto ihany koa izy noho ny amin'ny faharerahana fa ny zavatra fantatray Andriamanitra dia ianao miaino eto ary ianao ilay miaino eto mihitsy no angatahanay hiasa hiditra ny sehatra ao anatin'ny tokantrano anatin'ny vatany zany anaty zany Jesosy hitondra fahasalamana amerinaneriny sy ny tanjany any ianao Jehovah Andriamanitra entin'ny ambavaka eto anatrehana mihitsy Jesosy mba hiala ny aretina sy ny rofo rehetra amin'izao fotoana izao ny aretina rehetra ninona na grippe zany na fatigue zany na inona Jesosy na mbola covid zany ninona Andriamanitra fa ny zavatra fantatray dia izao ianao ihany dia ianao foana Jesosy anasitrana an'izany aretin' izany anenao anangana azy ianao ary tonga ny rapitsy maraina dia ho tsapany ho maivana izy ho tsapany fa hiala ny aretina satria nentina ambavaka tsy hoe satria ninana fanafody tsy hoe satria nandetany amin'ny dokotera tsy hoe satria nitsindrona fa satria nentina ambavaka satria nisy tananao nikasika tao anatiny tao dia tona fanasitranana ho azy raha zay Jesosy dia mitondra ambavaka ihany koa an'ity ravavina ity izay efa miandry andro anefa dia mbola ao anatina tsy fahasalamana amin'izao fotoana izao ny symptôme na covid sepitra mikohaka nefa Jesosy efa miandry andro Jehovah Andriamanitra tena milanao zany olona izany milanao zany ravavy izany Jesosy fantatra fa mety ao anatina fitaintainana mihitsy izy amin'izao fotoana izao hoe anahoana satria efa avy ny andro hiterahana nefa dia marary fa androany zay Jesosy tsy mitaintaina ny olona mangataka aminao eto olona manam-pinoana ny olona mangataka aminao eto Jesosy ary ny finoanay androany ny tianay ho hitanao ny finoanay mangataka androany ny tianay ho jerenao Jesosy izany olona izany mety mbola marefo ny finoany mety na dia mivavaka aza mety tsy vitany akory amin'izao fotoana izao
fa zay entona misolo vava azy eto anatrehanao Jehovah-Andriamanitra ary te hijery azy ianao amin'izao fotoana izao Jesosy hikasika ny vatany ianao hitondra fahasalamana ho azy ianao Jesosy aza velanao voakasikasika izany ny zaza ho akibony na dia sepotra azy izy Andriamanitra tsy hitondra ninona ao amin'ny zazakely ao anatin'ny kibony ao izany Jesosy tsy afaka hanara loatra amin'izany ny devoly tsy afaka hanao ninona amin'izany ny devoly fa androany ny tanàna maherin'Andriamanitra ny kasika an'izany ravavina izany hatray amin'ny zazany akibony hatray anatin'ny tratrany hatray anatin'ny vatany manontolo hatray anatin'ny lalan-drano faran'izay madinika indrin-drano Jesosy ny tratrany izay sepotra androany Jesosy ny rano anakorinina anatin'ny vatany izany ravavizany ary dia tona fanasitranana ho azy ianao Jesosy momeo tanjaka sy hery izy hatrika ny fiterahany Andriamanitra ary dia ho zaza salama ho reny salama misaotra Jesosy voninahitra ao an'ireny amen. Tahin Jesosy nareo mivady mangataka vavaka ho an'ny mamako ihany koa fa marary maloloy izy dia lazain'ny dokotera fa typhoïde mankasitraka mpianareo mivady tahin Jesosy hatrany vaovao zao io fa iatsika mbavaka ary ineny tona mbavaka nytireny mpianakaviany ity zay Jesosy amin'izao fotoana izao izay marary Andriamanitra dia maloloy dia ny dokotera milaza fa typhoïde izany Jesosy ny dokotera manana ny filazany tsy maninona izay fitenin'ny dokotera fa ny zavatra fantatray androany dia na fantatra ny aretin'izany na tsy fantatra dia entiny ambavaka Jesosy malalo entiny eto anatrehanao izany reny mpianakaviany izany amin'izao fotoana izao any amin'ny toerana misy azy Andriamanitra mety eo ampandriny izy androany fa ny zavatra fantatray Jesosy na izy naza toerana misy azy dia afaka ny hamangy azy ianao afaka hamangy azy Jesosy ny fanasitranana avy aminao androany afaka handondombaravarana eo aminy Jesosy ny fanasitranana amin'ity androany ity amin'ny alalan'izao vavaka Jesosy dia tena hoe ampidirina eo aminy mihitsy Andriamanitra ny fahasoavana ny famindram-po hitondra fanasitranana ao an'izany reny mpianakaviana izany noho ny amin'ny zanany Andriamanitra dia hositranonao izy Jesosy tsy ilaina akory Andriamanitra ny hitondra azy any amin'ny hopitaly na hitondra azy any amin'ny toerana mety hitsaboana fa Jesosy ilainay androany ny mitondra azy eto anatrehanao ary dia ho batainay eto anoloanao izany reny mpianakaviana izany ary ianao hitondra teny ho azy hiteny aminy ianao fa sitrana izy amin'ny anaranao Jesosy sitrana izy amin'ny anaranao Jesosy raha pitso ihany dia mijanona izany maloloy izany raha pitso ihany dia mijanona avokoa izany aritina rehetrarehetra izany amin'ny anaran'ny Jesosy tompony sabata ny anaranao Jesosy amin'ny anaranao Jesosy no angatahana izany misaotra indrindra Jehovah-Andriamanitra voninahitra ny eo anao rehetra amen. Tsy tapaka mandeha sondola mandeha tsara mihitsy fandarantsika fa mety ny connexion anao angambany eo ihany tsika kelikely sisa fa mareta hatramin'ny farany za koa pasitera mivady mba mangataka raha misy ozona ny fianakaviana rehetra dia mba ho tapahana tanteraka izany fa maro ny fikorontanana ny fianakaviana ary mba mandroso ara-panahy ny fianakaviana mba ho tian'i Jesosy mankasitraka anareo mivady tahiny tompo misy ozona mihitsy ka misy ozona mihitsy ny fianakaviana ange rehefa tsisy an'i Jesosy dia misy ozona dia izay mampitondra korontana mialatsiny sotro rano kely vetikely fotsiny azavana mbavaka fa tena misy ozona mihitsy ny ozona mampikorotana fianakaviana mitondra tabataba mitondra savoritaka mitondra zavatra maro dia itsika mbavaka izany fianakaviana izany tena angatantsika amin'ny tompo dia zareo mba hitodika amin'ny Andriamanitra satria mampalahelo rehefa tratran'ny ozona ohatran'izao dia tena tsy mitraka mihitsy fa angatantsika Andriamanitra mba hamangy azy ireo Jesosy tondra mavaka ny fianakaviany ity ravavina ity izay Jesosy amin'izao fotoana izao izay tena tsapany mihitsy ary tena hitany fa misy ozona izy no mahita an'izany Andriamanitra satria izy no efa mivavaka izy no efa manana anao dia izy no efa mahafantatra hoe inona io zavatra mahazo amin'ny fianakaviana io fa ireo fianakaviana ireo tsy mbola mahafantatra an'izany ireo
ireo tsy mbola tonga saina amin'izany hoe ozona angety mampiady, ozona angety mahatonga saritaka sy korotana tao anatin'ny fianakaviana tsy mety milaminy ity fa Jesosy izahay kosa androany mafantatra dia mitondra an'izy ireo tao anatrehanao izay Jesosy malalo. Jereo Andriamanitra izany fianakaviana izany fa dia tsy mitsahatra ny misy olana, misy ady, misy fikorontanana Jesosy ary izany anefa dia tsy misy afa-tsy ianao ihany mahay mandamina an'izany. Tsy misy afa-tsy ianao miditra tsehatra ihany ny afaka hitondra fitoniana ao anatin'izany fianakaviana izany, hitondra fifankatiavana Jehovahandriamanitra. Androany izay dia niangatahanay fanamasina ianao hamangy an'izy ireo. Ny fijoroany ity ravavinay ity anie Jesosy, hahatonga an'izy ireo tena hiova fo, hahatonga an'izy ireo Jesosy hitodika amin'ny fiainana ka hanekeny fa misy fiadanana ny miaraka aminao, misy fifaliana ny manana anao ary mahasambatra ny manana anao Jesosy ary dia hanomboka hanontanyko izy ireo, hanomboka hiteniko izy ireo hoe mba hanaraka ny Andriamanitra koa izay satria hitanay ankehitriny aive mahafinaritra izany Jesosy hivavahanareo izany Jesosy mangataka izay androany Andriamanitra. Raha ny sitraponay ange Jesosy dia ho afaka ao anatin'izany fahorian'izany daholo ny fianakavianay, ho afaka ao anatin'izany ozona sy fampitehan'izany daholo ny fianakavianay Jehovahandriamanitra. Saingy ny mampalahelo izy ireo tsy mahafantatra anao fa niangatahanay androany fanamasina. Mbola tsy tapitra ny asanao, mbola afaka miasa ianao amin'izao fotoana izao ary dia mbola afaka mitondra fanovana ianao Jesosy, fanovam-piainana, fanovam-po any anatin'ny tsirairay avy any ary mbola azonao vonjena daholo ny fianakaviana rehetra amin'izao fotoana izao raha mitodika aminao. Androany Jesosy dia mangataka ny rahanao hanapatapaka ny ozona ao anatin'izany fianakaviana izany, tapatapahana ny ozony, fanompotisampy ny ozony ny Andriamanitra hafa rehetra izay nitompona tao anatin'izany fianakaviana izany nandritry ny taona maro. Ny anaran'i Jesosy tsisy nataon'izany Andriamanitra hafa izany afa-tsy mitondra fahampitehana sy ozona sy faharavana tao anatin'izany fianakaviana izany. Ny anaranao Jesosy roahana hialo mihitsy ny Andriamanitra hafa, ny fanahin'ny Andriamanitra ny sarivongana sy ny Andriamanitra hafa rehetra amin'izao fotoana izao roahana hialo anatin'izany fianakaviana izany. Tsy mahazo manjakazaka, tsy mahazo makanjara toerana ao anatin'izany amin'ny anaran'i Jesosy ary tsy mahazo mitondra fikorontanana amin'ny anaran'i Jesosy fa ho zononay amin'ny rano ao Jesosy izany fanahin'ny sarivongana izany izay nampikorotana an'ireo fianakaviana ireo. Misaotra anao Jehovahandriamanitra. Za mihitsy fahazovavaka ataonay izao dia misy fiantraikany any amin'ireo fianakaviana ireo Jesosy ary dia na izy ireo aza ho gaga, na izy ireo aza ho gaga Jesosy hanomboka hanana hetaheta izy hitady ianao. Misaotra Jehovahandriamanitra. Amen. Quel c'est ça? Etsika mavaka lehilahy anankiray mihinana antibiotika foana izy dia ilay antibiotika mihinana azy indray lasa miatake ny vatany, lasa manimba ny vatany izany, lasa makarary azy indray dia manaraka traitement amin'ny psychologue koa izy dia ntsika mbavaka izany rehetrarehetra izany mba ho salama daholo ny aminy manontolo amin'izao fotoana izao. Jesosy mitondra mbavaka n'ity olona ity izay androany Andriamanitra izay mihinana antibiotika, mihinana fanafody foana nefa dia izany fanafody hohaniny izany indray Jesosy no mitondra aretina ho azy nefa raha ny filazany dia mbola ela vao tapitra io fanafody io Jesosy androany Andriamanitra. Angatahanay mihitsy ny ianao hanampy ny finoana ao anatiny ary dia hanana fasahiana izy hanajanona an'izany fanafody izany Jesosy, hanajanona an'izany fanafody izany Jesosy fa izany indray mitondra aretina ho azy fa ny fanamasinao, ny ranao ampy hanasitrana ny aretiny rehetra Jesosy. Angatahanay izany ranao izany androany hidina ao anatiny. Angatahanay Jesosy ny fanamahery avy aminao androany hidina ao anatiny, mitondra fanasitranana ho azy ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. Aleloia. Entinay ambavaka amin'ny anaranao Jesosy izany olona izany ho sitrana tanteraka satria dia olona efa nanomboka nokasihanao Andriamanitra. Jereo koa Jesosy izany traitement any amin'ny psychologue izay ataony izany Jehovahandriamanitra. Ianao anie Jesosy ninona mety ataon'ny psychologue, ninona mety fahaizany ireny olona ireny, ny ianao mbola ambony, ny ianao mbola tena sady ao anatin'ny fotoana fohy no feno Jesosy angatahanay mba ho sitranonao tanteraka ny izy.
tsy hisy trouble ntsony anatin'ny sainy any, anatin'ny vatany any Andriamanitra. Angatarina mihitsy ny fanahy mahery avy aminao tena hidina ao anatiny dia hitondra filaminan-tsaina ho azy. Ny vatany ho salama, ny sainy ho salama Jesosy, ny fony ho salama avokoa ny momba azy rehetra, satria Andriamanitra no miasa eo amin'ny fiaina. Misaotra Jesosy. Amen. Tahiny Jesosy mangataka vavaka mba handroso ara-panahy sy hafana fofoana ho an'i Jesosy. Tona mbavaka nytira vavina ity izay Jesosy amin'izao fotoana izao mba hanana fanampo, mba handroso ara-panahy foan'Andriamanitra. Amin'ny fotoana rehetra Jesosy tsy miexiste aminay izany marche arrière zany. Tsy hisy aminay izany mangatsiaka zany. Indrindra Jesosy amin'izao fotoana efa fiavianao izao Andriamanitra, angatahako mihitsy Jesosy ny hafanampo avy aminao, hidina ao anatiny. Tena hoe ampiredareda ao anaty Jesosy amin'ny asanao, fanaovana ny asanao sy ny zavatra rehetra, ny mombanao rehetra mihitsy, ataony havitiavana sy hafanampo Andriamanitra. Ampandrosoy foana Jesosy. Aza velanao kivy, aza velanao reraka eny an-dalana, fa ianao ny ampahery isan'andro isan'andro. Misaotra indrindra Jesosy, voninahitra ao anao reriany. Amen. Azafady pastora fa misy adino. Anniversaire izy mianaka, mianta mihitsy ngenareo reto hoe. Tsy maninona kamo fa atao fa izay eto vonina foana. Alleluia. Anniversaire izy mianaka ny zoma sy latsinainy teo dia mangataka vavaka ho azy mianaka mba tsy kivikivy mivadiko satria mihamafy ny asa, dia ny zanako mba hanana confiance fa lasa manana toetra mankahala ny tenany, dia mba azoto hianatra mankasitraka anareo dia tahiny tompo. Manana toetra mankahala ny tenany, lasa manomboka ampianaro ny zanakao, manomboka tezao amin'ny tenin'Andriamanitra fa ny devoly dia tena miatakehany ireny zanakitsika ireny mihitsy raha vao tsy voadidina tenin'Andriamanitra ireny zanakitsika ireny, dia manomboka ampidiro ao anatina tontolon'Andriamanitra izy. Anaova fotoam-bavaka kely nareo isan'andro, toroiteny izy, ampianaro tsikelikely eny izy, na dia toriteny 10 minitra aza alony, dia manomboka hitezao tsikelikely izy. Fa hitanao fa iovy izy. Torohevitra ihany moa satria nanaovanay ny zanakay ilay izy dia atoronay anareo fa mahasoa antsika izany ny zanakitsika aza adino, satria ireny ankizy ireny dia misy mifandray aman'olona izy any ambadika any, ary indraindray ny fifandraisany aman'olona any amin'ny toerana misy azy, any amin'ny fianarana misy azy na namany, dia mitondra zavatra be dia be ao anatin'ny sainy. Dia raha tsy vitantsika miankadre an'ireny zanakitsika ireny dia atahorana izy ireny, lasa mety influence ny ankizy any ivelany izy, dia misy zavatra tafiditra ny anatiny any, dia mety hitondra fahampitehana ho azy raha sanatria ka lasa lavitra loatra izay zavatra izay. Izay mahatonga surtout zany tsika tia andafy indrindra eny ana Madagasikara koa ara moa zany efa ohatr'izay koa, fa mila didinitsika tsara, mila tena atonitsika tsara zany ny zanakitsika, ataovy akaiky anao ny zanakao, alaivo ny fony, dia ampafantaro azy fa ny momba an'Andriamanitra. Dia ninona koa stress tsika ao an-trano, indraindray tsika misy fotoana misy stress, misy zavatra be dia be mitranga eo amin'ny tontolontsika lehibe. Za moa zany tsy hoe hampianatra akory fa za koa mbola kely ny zanako tsy dia mahay an'izay, fa mba expérience hitako fotsiny izay. Dia raha manana stress tsika, ohatra hoe manana ady tsika lehibe na ohatr'izany, dia ezao foana ny manafina an'ireny amin'ny ankizy, mba tsy ho hitan'ny ankizy, iainan'ny ankizy zany le stress tsika sy le ady tsika, fa miezaka tsika manarona izany eo amin'izy ireny, mba tonga an'izy ireny hanana confiance foana amintsika, dia tonga an'izy ireny tsy eritreritra mihitsy hoe miaina ao anatina tontolo mijaly izy na ory izy, fa mieritreritra foana izy hoe ny tontolo iainany dia mahafinaritra azy, voadidina olona tia azy izy, sy ny sisa, fa izay zany mba torohevitra tsotsotra fotsiny antsika mananjanaka, dia hivavaka tsika amin'izao fotoana izao ary ho an'izy mianaka kely.
jesosy amin'ny tonam-bavaka n'izy mianaka reto izay andriamanitra izay aniversaire any tokoa jesosy tamin'ny zoma sy tamin'ny latsinainy. Jesosy malalo entiny ambavaka izany iray mpianakaviany izany Jehovahandriamanitra. Reradreraka izy satria mihamafy ny azy. Eny Jesosy tena mahamizana tokoa izany. Fa izay nefa mangataka aminao androany, ianao any hanome hery azy, ianao any hanome fahasalamana azy, ary indrindra hanome herin-tsaina azy ianao Andriamanitra. Fa vita ny fiainany satria miaraka aminao Jesosy indraindray tokoa kivy, indraindray tokoa reraka. Fa izay nefa matoky fa ianao tsy hamela azy irery. Ianao Andriamanitra ao anatin'ny faharerahany mihitsy ianao no anatanjaka azy. Jesosy malalo, aza velanao reraka, aza velanao kivy. Atao fantany fa hifarana ihany izao rehetrarehetra izao. Fa lalana tsy maintsy lalovana aloha izao dia ny miasy mamelom-bady aman-janaka sy ny zavatra rehetra izay tsy maintsy hatrehany eto amin'ity tany ity. Fa ho avy ny fotoan'Andriamanitra. Tsy asa intsony izay, hifaly izay eo anilanao. Fa omeo hery izay hiatrika ny asa mandraraha, omeo hery izany ilay mpianakaviany izany Jesosy malala. Afaka koa izay ho an'ny zaza Jesosy io izay nankalaza ny aniversaire-ny ihany koa Jesosy ary ankehitriny dia lasa matahotra ny reniny satria lasa tsy manana fahatokiana ny tenany izy, lasa mankahala ny tenany izy. Izay tena fomba fiadiny devoly mihitsy amin'izao fotoana izao manisika zavatra any anatin'ny sainan'ny ankizy any, mitondra zavatra any anatin'ny sain'ny ankizy any Jesosy androany izay mitondra mavaka an'izany zaza izany. Dia ny mbola tsy lasa lavitra Andriamanitra dia ny tananao mahery mihitsy ny sotomana azy iverina. Arovana amin'ny rano Jesosy izany zaza izany amin'izao fotoana izao. Tsy hanana ny devoly fahefana, tsy hanana ny devoly aminjary. Ninona mety programa satana efa saika hanimba an'izany zaza izany ny tondra an'izany fanahany fankalana izany tao anatiny. Amin'ny anaranao Jesosy androany no andoroana an'izany amin'ny afo maherinao Jesosy ao anatin'ny vatany manontolo anatin'ny fony. Jesosy mangataka aminao izay amin'ity androany ity, hetsika eo amin'izany zaza izany ianao ary dia hitondra fanafana ho azy ianao Jesosy. Jereo izany ankohonana izany Jehovahandriamanitra. Jereo Jesosy izany zaza izany. Tsy azony devoly alaina, tsy azony devoly ararotina ny fahazazany. Ary ny any ivelany ihany mety mampiasa olona any ivelany ihany ny devoly, mampiditra zavatra anatin'izany zaza izany. Fanony amin'ny reniny ity zaza ity dia arovana amin'ny anaran'i Jesosy ity zaza ity. Ary tsy azony devoly atao na inona na inona. Halleluja. Amin'ny anaranao Jesosy. Amin'ny anaranao no angatana an'izany vavaka izany. Misaotra Jesosy malala. Voninahitra ny ho anao rery ihany. Halleluja. Amen. Eny ary. Eny ary. Zay vita daholo tsy be intsony tapitra daholo ny fitondrana ambavaka ireo mino fa hita daholo hita daholo tsisy intsony. Halleluja. Misaotra an'Andriamanitra tsika. 23h37 vao tapitra ny fahalalana raha efa saika tapitra 22h firy izy teo. Dia voninahitra an'Andriamanitra iray ihany. Misaotra tsika rehetra nahatra hatramin'ny farany faly be mihitsy niaraka taminareo teto androany tsy mahatsara avizanana ange rehefa eto nareo sady mifampaheretintsika no mifampivavaka. Dia minontsika fa azy rehetra nentina ambavaka teto indray androany dia andraisantsika valiny avokoa. Ary dia ny voninahitra rehetra dia atolotsika ho an'Andriamanitra irery ihany. Izay ary fa dia samy mahery. Bonne nuit daholo tahin'Andriamanitra daholo rapitso indray tsika miaraka eto amin'ny ora mahazatra. Tahiny Jesosy ary tsika rehetra.